Inery tompolasy tompovavy faly miarabantsika mianakavy amin'ity fandarana miaramanonja MPS radio Mada ity amin'izao andro vaovao izao alatsinainy 2 Jolay 2024 ary ao anatin'ny afaliana tanteraka raka nambara teo zany ny arabanantsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao anivelany dia ananterana izay arabo ao mbampirarintso izay isorana ihany koa ilainary noho ny nanomezany antsika herinandro vaovao andro vaovao amin'ity alatsinainy 2 Jolay 2024 ity ary dia ny mampiavaka ny andro anio moa zany dia mankalaza amin'ny fetim-pirenen'ny Amerikanina dia arapaina ny teratany malagasy izay mizaka zo-pirenena Amerikanina amin'izany fetim-pirenena izany. Izay no ela tompolasy tompovavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra eo ny famakafakana isan-karazany eo ny fandraisana anjara n'ireo mpisehatra efa tazanao zao ny député Jerry Randrebolaina izay voafity tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tetsy amin'ny distrikan'ny Avaradrano dia eo ihany koa ny fitondrana ny vaovao maro samihafa izay tokony ho fatatsika ary dia alalintsika izy reny. Akoatran'ny izay koa dia ny mampiavaka ny anio dia miatrika amin'ny fanadinana BBC ny zanatsika ny zandritsika amin'izao fotoana izao izy io moa maharitra fotoana vitsivitsy fa tsy hoe anio alatsinainy fotsiny fa mbola mitohy raha pitso raha afaka pitso fa ny azo ambara dia ny hoe mirary soa tanteraka ho ny mpanala ny fanadinana BBC zany ny rehetra ny ekipan'ny miaramanonja MPS radio Mada manoloana an'izany zavatra izany. Marina fa sarotra ny fiainana indrindrandrindra hoe tamin'ity taona 2024 ity saingina izany na tsy izany dia ny fianarana no zava-dehibe ary ny fakana ny diplôma BBC dia dingana fotsiny iny dingana anankiray fotsiny fa ny toyany dia mbola mandeha hatrany hatrany ka dia mirary soa zany ny mpanala BEPS rehetra ny MPS radio Mada amin'ny alalan'ny fandarana miaramanonja. Izay no ela tompolasy tompovavy fa raha ny tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nakotroka ny fanamariana ny fanokafana zany ny 20 taona ny antoko Tiako Madagasikara iny tetsy amin'ny Magro Beoririka. Nakotroka ahoana moa ny tiana ho tenenina amin'izany ny tiana ho tenenina dia ny hoe izany Tiako Madagasikara zany dia tsy afaka misaraka amin'ny tantaram-pirenena ary tsy afaka misaraka ihany koa amin'ny hoe fiantrehana ny hoavy satria izay ny tena zava-dehibe ny fiantrehana ny hoavy manoloana an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny zava-misy iainan'ny malagasy izay fahantrana tena hoe fampitehana ary izay mihitsy ny teny tena mahalaza ny zava-misy tena pitehana mihitsy le Madagasikara amin'izao fotoana izao satria maninona na ny tontolo iainana na ny fiarina indrindrandrindra na ny mahaolona dia potika ka manoloana an'izay tsy afaka tazam-potsy ny tompoko ity firenena ity ary ny 20 taona ny Tiako Madagasikara dia nanasongadinana an'izay hoe fampiretana ny fitiava-tanorazana izay ho an'ny olom-pirenena tsirairay mihitsy tsy hoe ho an'ny timma ihany io fa ho an'ny olom-pirenena tsirairay amin'izao ary izay ny dikan'ny teny izay noetana moa zany amin'ity 20 taona ny timma ity ny amin'ny hoe sahi mijoro mino tsy tonga ho azy zany satria izay mihitsy no ilaina amin'izao fotoana izao. Efa eto akaiketo ny député Jerry Randrebolaina voafity tamin'ny alalan'ny timma osika atao amin'ny distrikan'ny Avaradrano mbola ho avy akeo moa namana faniry raha zafy manantany fa mbola any izy ihany fa ho avy eo fa dia efa eto aloha ny député Jerry faly miaraban'ny député Jerry Randrebolaina aloha amin'izao fotoana izao anao sehatra ry. Ya manatitra ny arabanao koa namanarina ary miaraba ny teknisiana rehetra
miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo rehetra ihany ko zay mandroy izao fandarana miara-manonjy zao a na ny any ampitan-dranomasina na ny ato an-toerana dia eto koa dia miaraba manokany vahoaka navaratrano rehetra satria ny tena moa dia voavidy tamin'izay distrika navaratrano zay a de manao kokoa ho an'ny vahoaka navaratrano rehetrarehetra ny tenako namanarina. Ka hiditra avy hatrany amin'ny votoatintsika député Jerry Randrimolaina, réaction aso avy hatrany avy any aminao ary tamin'iny fanamarena fa 20 taona ny timiny zay fisokafa moa zany tamin'ny sabotsy teo. Ya tamin'ny asabotsy teo tokotra no nanaovana an'izay fanokafana ny fa 20 taona ny atokotiko Madagasikara izay a, ary anisany nahitana atao hoe fahombiazana ary nahitana taratra tamin'ny raharaham-pirenena rehetrarehetra satria raha hitantsika amin'ny sary zao a dia maro ireo olona zay atao hoe ao anatin'ny fanoherana. Teo ihany koa ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra zay nitaritiny filoha Marc Ravalomanana. Tao ihany koa ireo atao hoe olona filoha natoko zay tonga tao anisan'izany koa ny président ny filoha nasionaly ny atokotiko Madagasikara tamin'ny fotoan'androny Andriamatoa Raharinaivo zany hitantsika amin'ny sary eo ireo teo koa zany le olona rehetrarehetra zay tena hoe namorona ny atokotiko Madagasikara niaraka tamin'ny président teo aloha zany. Eo ihany koa ny atao hoe ireo mpitarika aty aoriana zany sy ireo olona manakaja maro nanatrika an'io fa 20 taona fanokafana fa 20 taona io. Le fa 20 taona moa dia tsinjara anankitelo izy misy zany ny fanokafana zay natao tamin'ny sabotsy misy ihany koa zany ny ivony de misy ihany koa zany ny famaranana atsoaty zany. Fa raha ny zavatra hita tamin'ny asabotsy de tena nahitana fahombiazana izy io satria raha ny zavatra nieritreretina ho atao zany amin'izay fanokafana izay dia hoe ho atsona daholo ny olona rehetrarehetra zay tena hoe makatosy manohana ny atokotiko Madagasikara. Nefa noho ny toerana voafetra dia nasiana ihany zay fanasana zay namana rina dia mba tsy voaka ny atao hoe le toerana zay eritreretina anaovana anazy zany olona fa mba hoe mba ao anatiny eo daholo satria itsika tokotiko Madagasikara moa de raha mahafantatra fa tena hoe mpanohatra mampanohatra antsika zay nefa de tena hoe tsy manoto ohatra fatantsika fa manohatra amin'ny zavatra tokony ho toerina sy ny zavatra tena misy marina. Ny tia nahatongavana eto ny olona mieritreritra foana fa rehefa hidina an-dalambe ny atokotiko Madagasikara na hoe anao karazana événement ohatran'ireny dia mieritreritra foana ny olona hanonga-panjakantsika. Na mieritreritra ihany koa ny olona hoe andeha anakirotantsika de zay no antony anankiray ny hoe tena hoe ferana ny olona mba ho anatin'ny toerana teo amin'ny Magro zany. Zavatra hita sy tsapa zany tamin'ny asabotsy iny dia ireo fifandraisam-pitenena ireo filoha natoko politika zay tena napetsi-po satria matsapa daholo ny tsirairay zao amin'izao fotoana zao fa tena tafalatsaka anaty lavaka Madagasikara. Ary zay fatsapan'ny mpanao politika zay hoe tafalatsaka anaty lavaka Madagasikara dia ny ray saina sy ny ray fo satria raha ny kabarin'ny Andriamatoa Rivo Rakoto vao fotsiny de tena hoe avelao hoany zay zavatra mety tsy raisana fa zay zavatra iraisana aloha ny arahantsika zao. Eo ny filoha-mpanorona zany atoko zany ny président Marc Ravalomanana name tena hoe fahavononana indray namelombelona indray ny ilay atao hoe efa fahakiviana tao anaty tao satria de tsorona mihitsy fa manoloana n'ilay fahasairanana de tena misy ny kivy ary tsy hoe fahakiviana fotsiny amin'izao fa ohatrany hoe tsy mahita ny lalakale tsony fa le tamin'ny sabotsy nisy an'iny de iny tena hoe nampifo indray zany lay antsoina hoe fitiavan-tanindrazana ary nampihiratra ny maso zao mantsy etsenan'ny etsy de misy zany manakona mason'le vahoaka manao zay tsy atsapany lay vahoaka ny tena hoe tokony atao fa antony atoko-panohatra dia naneo na zavatsara mihitsy hoe tsy izany ane ry vahoaka no hoy izy fa zao tsy izany ane no
fomba atao hoe hiatrena n'ilay fiainana fa izao ary le atoko tiako Madagasikara dia moa zany ny mpanohatra fianakaviamben'ny mpanohatra dia manome modely tsara ho an'ny rehetrarehetra rehefa tsy mety dia tsy mety raha ny fiainana amin'izao fotoana izao zany no jerentsika ka tena hoe tonga amin'ny fotoanany mihitsy atao hoe ao anaty masony mihitsy moa le fomba fiteny ao anaty masony mihitsy ao amin'ny ilana azy mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy iny izay falokafana aloha zany ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara iny faharoapolo taona fa le FDB lay mesazy izay nivoizina izay nalefa nandritra n'iny fotoana iny ho an'ny vahoaka malagasy zay ny tena zava-dehibe député Jerry indrindra le fibanjinana ny ho avy maro zany namanarina ary raha ny kabarin'ny président Ravalomanana tamin'iny dia tena niteny mihitsy izy ny hoe raha mbola velona ozy dia tena hoe niandroko rehetra iainako dia hanavotako amin'ny vahoaka malagasy sy hanavotany any Madagasikara fampanantenana lehibe zany ho an'ny vahoaka malagasy ary te hitodika amin'ny sainy rehetrarehetra ihany koa hoe raha ireo mpanao politika ireo hoe mafantatra ny zavatra misy ary mafantatra ihany koa ny lalana tokony izorana na manarina matoa ireo RMDM ireo matoa ny HVM matoa ny groupe panorama matoa ihany koa atoko politika sasana manatevina ny RMDM ireo tonga marobe dia mafantatra fa tena hoe fa tena mandeha any amin'tsy izy tsony ty firenentsika ity zany rehetrarehetra zany nefa mbola misy ihany miteny fa tena mahavita zavatra amin'ny fitondrana manao zao fitondrana ary tena mitsinjo mivoaka malagasy amin'ny fitondrana raha nisy fandaharana nijereko tamin'ny omaly hoe nareo mpanohatra ozy izy miteniteny foana fotsiny fa tsy misy solution za zany te hiteny amin'ireny olona reny hoe jereva le fandarana tamin'ny asabotsy ny fankalazana ny 20e anniversaire tokotiko Madagasikara dia hitanao hoe ohatrany ahoana marina ny fomba ny tantanan'ny président Ravalomanana n'ity fireneny ity ny tsy fahazakahan'ny olona ny atao hoe kolikoly na ny atao hoe zavatra mety fanodikodona mbola mpanjakana sy ny harem-pirenena zay ny tsy zaka amin'ny mpanao politika sasany tamin'ny président Ravalomanana satria le président Ravalomanana hoe tia vola anaovana an'ity lalana ity dia tena anaovana ny lalana iny fa tsy azoko ity inona kely ary ty vola anaovana hôpitaly na ty vola anaovana fotodrafitrasa hafa dia tena anaovana an'izay iny misy nefa ny olona niaraka taminy te hanao zavatra hafa ary zay ny antony nampidiran'ny président Ravalomanana ny Bianco satria tamin'ny andro filoha président Ravalomanana no nametrahana ny Bianco voalohany teto Madagasikara dika zay zavatra tsy izy mihitsy ny andeha androratsolanka hoe ametraka amin'ny Bianco izy dia Bianco avao ny andeha hanenjika azy zany ao anatin'izay fanodikotonam-bola zay fa io moa ny tantara hitsara foana fa matoa ny olona mbola resy lahatra amin'ny président Ravalomanana mbola manaiky hiaradia aminy araka le lazaiko teo na ny atoko politika maromaro dia samy mafantatra fa hoe nandeha tamin'ny famarinana iny présidentsika iny tamin'ny fotoan'androny ary jery zay tena hoe masoa amin'ny malagasy raha tsy teny fotsiny hoe nyresaka fampianarana na nyresaka lala na nyresaka ijirama zay tena mampikaikaika ny olona rehetrarehetra eo amin'izao fotoa zao tena tsy mba niany atanatina délestage zany tsika tamin'ny andro président Ravalomanana eo ihany koa menaka moa zany tamin'izany fotoana zany tena natao référence sa inona nazy ilazana an'izany hoe menaka amin'izao ohatriny tamin'ny fotoan'andro 6000 sa tamin'ny président Ravalomanana sa ohatriny ho ataontsika zao ny vidina menaka amin'izao fotoana zao te antany voaka malagasy ohatriny vidina menaka 1 litre dia zany rehetrarehetra zany no anisany atao hoe nanahirana ny olona atao hoe tady tombontsoa manokana satria misy ihany koa tamin'ireny fotoana ireny namatsy vola mihitsy ny hoe atao izay ongana président Ravalomanana mba ahafahan'izy ireny zany mampandroso ny orinasa manokana ihany koa satria nanaovana amin'ny magro dia tena hoe tsonjovana ny vahoaka malagasy sy mba hitsonjovana ny hoe tsy fiakarany vidin'entana miopapany dia natao mihitsy ireny magro reny zany mba hitsonjovana ny vahoaka majinika ary matetika ny olona mpamongady no maka entana tamin'ny magro satria mora noho ny any amin'ny mpamongady hafa ny vidin'entana taty amin'ny magro zany dia misy mihitsy aka hoe namenana karta mihitsy hoe mba ahafahan'izy ireny mba ahafahana mampantatra izy ireny reto zany efa paka entana matetika ato mba ahafahana zany mamay fahafahampoandro zareo amin'izay hoe
fividianana entana ambogadin'izay zany. Ie ka toy an'izay any député Jerry lay tsy fahombiazany ny fitantanana raha-panjakana amin'izao fotoan'izao mantsy sy le hoe tsy fahombiazany fitantanana ny firenena dia mazava be le izy aloha hoe le mpitantana zany a tsy mahalala aloha izy ma tsy tenen'ny président Marc Ravalomanana foana dia izay no raisitsika tsy mahalala izy dia rehefa tsy mahalala izy a dia tsy vitany hoe tsy mahalala fa tsy mahay ihany koa dia rehefa tsy mahay izy a tsy mahavita dia tsy mahavita rehefa tsy mahalala ianao ko inona moa no hainy eo ary rehefa tsy mahay izy inona moa no vitany eo izay zany manazava n'ilay tsy fahombiazana amin'izao fotoana izao ary ilay tsy fahombiazana iainan'ny vahoaka malagasy dia manazava tsara mihitsy ny atao hoe tsy fiomanana efatra any amin'ny voalohany mihitsy zany no efa voe le fomba fitantanana amin'izao fotoana vao nanomboka mihitsy tany amin'ny 7 sy 4 arivo tany io fa tsy taty amin'ny 8 sy 4 arivo fotsiny vao nanomboka mihitsy dia efa vo satria tsy manana an'izay hoe tena fiomanana sy araky ny tokony ho izay dia tsy mahagaga zany raha ohatra an'izao zany ny fisehon-javatra amin'izao fotoana izao ka manoloana an'le izy manoloana an'izay toe-javatra izay dia ozy ny président Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy hoe za ozy ho anareo zay efa manana za tsy hakany anareo fa ampanana kosa ny tsy manana iza moa le tsy manan'ireo le 9 isan-jato ireo député Jerry ampanana ny tsy manana ary zay ny tena andrasan'ny olona fa le amin'izao fotoana izao ane le tsy manana mbola kofin-dralahy ihany hatramin'ny ampango kofin-dralahy hatramin'ny inona moa ny raha oharina amin'izay zany raha oharina amin'ny sakafo any ambulany dia kofin-dralahy hatramin'ny taipiraka hatramin'ny ary amin'ny efa tsisy tsony mbola kofina ihany tsisy tsony ho an'le efa sahirana ka izay le tsy hitovile zavatra satria matony vahoaka malagasy zany mahantra vadiranovanao ohatran'izao ny kely ananany indray anao mbola alain'ny sasany misy an'le hoe omby dia ny sioganomby sisany eo fa le omby tsy hita miompy le olona dia miompy ho androlahy fotsiny ho an'ny mpangalatra fotsiny mandeha mampianajana ka tsy tafita satria tsy tafavoaka ka iny anisan'ny tena hoe tafalety teny an-tsain'ny olona zay moa zany nandehandeha tao anaty olona tao dia mitely olona hoe za ozy le ramatoa le mitenen'ny président Marc Ravalomanana hoe ampanana ny tsy manana zay ny tadiavin'ny vahoaka malagasy tompoko ireo maronisa ireo 9 isan-jato ireo teneniny banque mondiale fa miaina any ambanin'ny fandrany ahoana ny ampanana an'ireo fa le mpitondra amin'izao fotoana izao hoe manana eritreritra an'izany hoe ahoana mba ampanana an'ireto tsy manan'ireto fa mividy-tsolika zao no anany jery ary io tsy maintsy hiakatra io tsy maintsy miakatra io ary amin'izao fotoana zao dia mitaintaina ny olona député Jerry marina zay namanarina ary eto dia tsara zavaina mihitsy le izy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia aheliny aty amin'ny mpanohitra ary hoe ahoana ny andrininy azy aty ohatrany hoe mpanohitra zany manatsihana fotsiny fa tsy mitondra vahaolana zany fa izanao mitondra tsara nefa fa nareo ny eo amin'le fitondrana amin'izao fotoana izao nareo zany no tokony hitady vahaolana ary nareo tokony hitady ny hevitra rehetrarehetra mba ilan'ny malagasy amin'izao fahantrana izao ary nareo solombavambahoaka manoana fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny anteny meram-pirenena na manarina dia tena mitsaikaika mihitsy ary tena mamoaka vava mihitsy tena mijalo vahoaka inona ny sony hevitra sy ndraitrarehetra anjaran'zareo moa zay fa tsy anjarantsika ary zay tiako azavaina amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe zay tompona ndraikitra eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no tokony hamahan'ny olana rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ity fa tsy mipanohitra mipanohitra le miteny mamelona lakilosy ary no milaza hoe ty mety ty ny tsy mety fa tsy hoe miteniteny foana zany ny mpanohitra ka zay atao hoe lakilosy velomin'ny mpanohitra zay raha tena mieritreritra hampandroson'ny firenena ny fitondrana dia mitady vahaolana ary tena tokony anontaniny mpanohitra ary izy hoe inona raha mba vahaolana entinareo mba hahafahana mamahanty sy mijery ny tombontsoa ambonan'ny firenena zay ny antony hoe etsona le hoe fikeonandoam-pirenena mba hahafahana mijery zay vahaolana rehetrarehetra mampisy olana eto amin'ity firenentsika ity zay
tiako azavana ihany le tenin'ny président Marc Ravalomanana hoe za tsy aka ny arenanareo fa ampahanana an'ireo zay tsy manana io manko anisan'ny voziny ny olona teo aloha le hoe ka ianao président Ravalomanana tamin'ny ianao notona de hoe ataonako manana katikela isam-baravarana nareo tsy azo le vahoaka iny tamin'ny fotoana iny tamin'ny fomba ny tenenan'ny président Ravalomanana iny vahoaka nahazo fa ny sasany tsy nahazo tsy hoe président ny vidy 4 elina raisa tokantrano fa natao zay fomba hanana ny vahoaka malagasy sy hampanan-karena ny vahoaka malagasy isam-baravarana tany amin'ny lafo fambolena sy fiompiana tany amin'ny resaka ino moa zany fametrahana orinasa be deaibe anisan'izany reny zone France reny fampianarana lasa mianatra taolo roa amby sivifolo isanjato ny ankizy vahoaka malagasy ny ankizy malagasy nampianarana ny lalana natao daholo ny rehetrarehetra mba ahafahany olom-pirenena rehetrarehetra hoe mba manamora zany ny fidadavam-bola sy fampidiranam-bola ao tokantrano fanafoanana trosa koa ohatra zay kio ohatra zay ihany kio nandefasan'ny président Ravalomanana mpianatra manjatony mianatra tany États-Unis tany sy tany amin'ny firenen-kafa ihany kio zany rehetrarehetra zany ho an'ny olona zay nanararoatra sy olona nietreritra dia nahitana an'izay tombontsoa zay eto koa président Ravalomanana dia niteny hoe anao azay ampanan-karenanareo tsy zara vola ny vahoaka malagasy no atao amin'ny président kory sanatiavana na hoe andeha tady lalam-baritra ohatra an'izao fa hitady ny hevitra rehetrarehetra mba ahafahany vahoaka malagasy misitraka ny arena eto aminy ohatra ahafahany vahoaka malagasy manana asa tsara mavelona vady aman-janaka ny karama amin'ny mpiasam-panjakana koa mba ampy tsara amin'ny filana rehetrarehetra amin'ny asa-piariana rehetrarehetra de ny fanetanana ny vahoaka ihany koa sy ny fampianarana ny ankizy tadidio koa fa le fitaizana ny olom-pirenena na olo-dehibe ianao na mpianatra ianao de ilaina ihany koa mba ampianarina sy toroana mba afaka mba ahafahanao zany mivelona sy manao zay hoe fiarinao zay zany ary eto tiako tenena hoe tamin'ny andro président Ravalomanana dia nase fokotany rehetrarehetra ka de natsona teny avoloha daholy mena formation mihitsy hoe mba hahitatana eo amin'le fokotany zay misy azy ary indrindradrindra koa apita zay fampiofanana zay amin'ny vahoaka zay tantaniny ihany koa mba hahafahan'izy ireo zany mampandroso eny fotony sahady eny fokotany eny de zay rehetrarehetra zay ihany no anisany hoe nahitana fahombiazana be tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana teo ihany koa ny reo atao hoe fampafatarana ny olona amin'ny resaka hoe rano fivarotana le olona de mba fantatrao ve ny lalàna mifehan'le fivarotana raha nangana orinasa le olona de fantatrao ve ny lalàna mifehan'le orinasa ataonao fa am'izao fotoana zao nge zavatra misy ka tia zavatra mandeha ohatra fivarotana de varotra daholo ny olona ary taratra ny firenena mahantra mpivarotra indray mipetsaka noho ny mpivarotra be deaibe noho ny mpividy satria manino tsy fantatry le olona tsozy ataony na de manana hevitra ara le olona tsy manana le moyen na le fahafahana mba ahafahany hoe manao an'le zavatra eritreretinao atao zany na hoe amorona orinasa kely izy na anao zay fambolena zay ary tia koa anisan'ny tena manahirana ny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana zao be deaibe ny olona tena mbola mifototra amin'ny fambolena io ary io moa atsika mahafantatra hoe ny 20% ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao de mbola tatsa ihany maro ireo tatsareo mbola miezaka mifantoka amin'izay fambolena sy fiompiana zay fa ny zavatra mampalahelo indrindra de tena hoe ny olona tsy namboly no maka an'le vokatra ary ny olona tsy miopy sy tsy nikarakara indray no maka le fiopily le tatsa zany tsy mirongatra be tsy fandripalemana ary anisan'ny tena hoe tena mampiteny mona mihitsy amin'izao fotoana zao fa tsy misy tsony hoe aria any Atsimoany misy asan-dalo na any Andrefana any misy asan-dalo fa na eto Antananarivo ara de efa tena feno eto Antananarivo eo inona nefa mahatonga ny zavatra any de vokatry le fahantrana foana nge fa raha ohatra hoe tena mijery ny tena mahasoa amin'ny vahoaka malagasy ny fanjakana de tena hoe miezaka zany mijery an'ireny tantsara eny miezaka mijery an'ireny tontolo ambanivohitra reny miezaka ihany koa mamorona asa ho an'ny olom-pirenena tsirairay zay tena hoe olona afaka miasa zany fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao raha jerena de fananganana fotodrafitrasa trano mory ery terrain manara-penitra za zany tena teteny hoe
masoa nyvoaka ve zany zavatra any am'izao fotoana za tsy manao hoe ratsy a fa tsy lahara-pahamiana angamba raha mifitsindreny zavatra eny am'izao fotoana zao zay le hoe tsy mahalala ny zavatra tena tadiavan'ny vahoaka dia tsy hainy le izy aveo dia aveo tsy vita naraky ny tokony izy ya amin'toy ihany ny resantsika moa zany mbola miainga hatrany amin'ny FDB ny vohitra tamin'ireny fanokafana ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara tetsy amin'ny magro beoritrika ireny raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany zao eo amin'le hoe asa-piariana mihitsy voizina hoe tena miezaka zay sy ny sisa fa nareo mpanohatra ne nareo tsy mahita solution fa nareo dia mitsikera fotsiny nareo dia ohatran'izao fotsiny efa be dia be zay solution tenenina zay fa ny mpanohatra indray arany ny député Jerry no lazaina hoe tsy mitsinjo ny fampandrosoana fireneny reo titeny reo mitady seza reo sy ny sisa ka le seza ho lasa mpanohatra amin'izao fotoana izao avy io rehefa mitohy ny fahatram-bahoaka rehefa mitohy ny fahasairanana dia lozika be zany zay ne ny fipetraka le izy satria izay foana nareo mitady seza nareo manao botolo sy ny sisa ny sisa botolo ahoana zao zany zao raha ny tamin'ny zoma fotsiny ty zany zao ohatra tamin'ny zoma teo zany tsy hoe zavatra lavitra be ma vao tamin'ny zoma teo tamin'ny toerana sasany teto Antananarivo eto Antananarivo amin'ny folo ny tapaka ny jiro amin'ny folo maraina amin'ny sivy sasany alina vao miverina nen'ny sasany nanomboka tamin'ny valo maraina tapaka lizy dia adiny telo teo ny fahatapahana dia mirehitra kely dia aveo tapaka indray manomboka amin'ny roa ka hatramin'ny enina ariva diozy izy le cyber le mpanao cyber reny zany tena tsy niaina mihitsy androany tontolo tamin'ny zoma io tsy niaina mihitsy fa tsisy herinaratra nandeha mihitsy dia aveo tena tsisy volanitra ohatrinona ho an'ny volanitra 7005 francs dimanjato sy arivo zay ny volaniditra nandritra ny ray andro tamin'ny zoma zany asa-piarian'le olona io asa-piarian'le olona io dia zany ve no tenenina hoe mampandroso ny firenena zany ve no tenenina hoe mpanohatra no mahatonga an'izany fa nga mpanohatra no mahatonga ny problemana carburant tsy faiza mitantana no mahatonga an'io ary ny gasy tompoko tsy miraharaha zany ady any Ukraine zany tsy raharaha iny zany satria amin'izao fotoana zao mantsy dia mandeha fitenenana hoe eo amin'ny sondrom-pidim-piainana ne tsy Madagasikara ihany miatrika an'io fa ny Mauritiana koa zao miatrika ny sondrom-pidim-piainana ny inflation zany ny Espagnol ny Sri Lankais amin'ny firenena maro miatrika an'izay sondrom-pidim-piainana zay ka noho izany tsy afaka miala amin'izany isika tsy raharaha iny ny gasy any Mauritiana Sri Lanka any fa mifatany dia hoe misy mpitondra eto nanao vely rano nanao me vely rano hoe rehefa zay ny tonga eo dia zao nefa ninona fahasairanana ka raha ohatra ny sasany miteny hoe nareo mitady seza ny tsy fahaizanareo mitantana no mahatonga n'le seza ho azon'ny mpanohatra tsoatsy zay le izy député Jerry eny le hoe mitady seza ny mpanohatra tsy zay ngamba le tiana atao fa ny zavatra tenenina moa dia amin'izao fotoana zao dia ny zavatra tsy mety zay hitonana firenena foana no tenenin'ny mpanohatra ary tiana ihany koa manamarina fa raha zavatra tsy mety zay hoe no angalana seza tsy voamia miara-masiso sy miara-maloto fa raha ny atokotiako Madagasikara ny tiako tenenina fotsiny dia tena te hampaniratra amin'ny Madagasikara ary te hampandroso ary indrindrandrindra te hanavitra ity firenena ity ary ny politika dia tena zay mihitsy hoe ny politika dia tena hoe akafaefana zay ny politika amin'ny rariny sitsitsy fa tsy hoe andeha hanonga-panjakana ary raha nahitsika tamin'ny asabotsy dia tena hoe tsy nisy mpitandro filaminana loatra teny amin'ny magro teny ary raha hoe mpanonga-panjakana natokotiako Madagasikara afaka nataonay ny voaka tao afaka nataonay nanakorotana n'ity firenena ity fa tsy zay le fomba ny tezaina ny atokotiako Madagasikara ary ny olona ao anatin'ny atoko sy ny vahoaka miaraka amin'ny président Ravalomanana dia olona discipliné tena hoe voataiza ao anatin'izay discipline zay ka na misy zavatra mety
ahafahana manao zavatra oatra zany ary a dia tsy am'izany ataoko tiako Madagasikara ary zay no tiako isaritana amin'ny fanjakana hoe avelao ny olona anao zavatra tokony ataony a fahasakanana zao manko zao ho avy zao vita ny session de tsy maintsy anao tatitra ndray zao solombavam-baoaka tiako Madagasikara de tsy fantatra hoe voasakatsakana indray ve zahay anao zay tatitra zay a eny amin'ny circonscription misy anay a eny amin'ny faritra rehetrarehetra de tokony anaovana zay zavatra zay a zany rehetrarehetra zany a dia tiana ho tenenina foana hoe ny atokotiko Madagasikara de sady tsy mpanao mpanjakana tsy mpanakorotana ka ngamba tsy voatery hoe andeha anangona polisy somaramila foana nareo anenjika anay sy andeha hijery anay ery fa aleo zahay a anao ny asanay amin'ny mahasolom-bavam-baoaka anay ihany koa atao amin'le resaka seza iny moa ny resahana teo namanarina tsy zay angamba le zavatra tiana tongavana fa fotsiny hoe raha ny tanjony atokotiko Madagasikara de tena hoe ahoana ny fomba ahafahana manavitra ny reto vahoaka malagasy rehetrarehetrareto zay tena tafalatsako anaty lavaka io zany ny antony anankiray iresahana foana ny resaka lisy-pifidianana reny hoe anaovana an'ireny refonty reny eo ihany koa ny hoe ahoana ty firafitry ny seny ity zay ohatry ny manahirana amin'ny fahitana azy eo ihany koa ny ACC zay tena hoe resaka raha-pianakaviana moa ny resahany ny olona rehetrarehetra reny hoe misy olona anatina fianakaviana ray tafiditra anatin'ireny androm-pandrakana samihafa reny a zany zavatra rehetrarehetra zany anisan'ny manahirana ihany koa na izany na tsy zany a mbola tsy tara ny fanamboarana an'izy io satria zay no antony anaovana an'le fikonan-dom-pirenena mba ahafahana mandamina ny zavatra rehetrarehetra zany ahafahantsika miatrika fifidianana fa raha io zavatra misy am'izao fotoana io zao hoe no hoe io no forcena anaovana fifidianana de hatrany amin'ny sefokotany efa hatrany amin'ny sefokotany efa solosoloan'ny chef district daholy raha iny avaradrano rehetrarehetra iny a aona koa zao fipetraka ny misy ny sefokotany timo de tonga de miala misy ny sefokotany le tsy azo no ahodikodina na horesahana de efa soloana de efa tapitra efa voasolo daholo moa zany izy am'izao fotoana zao ary io zavatra mahavariana reo be ny tanàna zay miaraka amin'ny fotondrana rehetrarehetra reo reo na sy ny manolon'olona izy miaraka amin'ny chef district eny avaradrano misy an'izany BDB député misy fotoana moa nanontany ny chef district misy de ka tsy manao ny asa nge le sefokotany ka zao nge le sefokotany ka izy ho ananontany ka mibe ny tanàna tsy mibe ny tanàna eo nametraka sefokotany fa ny vahoakany amin'ny fokotany ka le vahoakany amin'ny fokotany aloha ifidy zay fokotany le zay fokotany tiany apetraka eo fa tsy hoe tendrena fotsiny le izy de io moa manahirana le izy satria baiko ny azy mety tsy miankina amin'le chef district ihany koa izy fa hoe baiko avy any ambony de soloy fotsiny le rehefa tsy mety de zay le zavatra zany rehetrarehetra zany zany anisan'ny manahirana ka zay ny tiana tongavanao anatin'le le resaka hoe seza sy rehetrarehetra tsy le seza mamaika fa hoe ahoana ny fomba anavotana an'le firenena aloha de zay rehetrarehetra zay mila amboarina daholo zany dininy aloha ny atao hoe sehatra anankiray ahafahantsika miatrika fifidianana zany a de alao aloha iarahana manamboatra reo atao hoe mpikirakira ny fifidianana eo ihany koa zany a ny novoneny fokotany rehetrarehetra eny a milesaka lisy-pifidianana satria matetika izy zavatra misy eto amintsika namanariana ko maikamaika foana raha tsy te zao ny fomba nandanina niny tetibolam-panjakana tao amin'ny anteny meram-pirenena iny nge ka tsy amperinandro akory nefa raha voasoratra ny lalàna de ray volana alohan'ny andanina n'iny lalàna iny no tokony ho tonga amin'ny anteny meram-pirenena iny loi de finance iny zany nefa mitondra ny fiainam-pirenena iny tena mitondra ny fiainam-firenena rehetrarehetra mandrapatonga ny amin'ny heritaona indray zany de zany rehetrarehetra zany a ohatrany hoe forcena fotsiny zany no manao zavatra raha ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao hoe ataovy an'izao ty ataovy an'izao de metimety amin'ny mpitondra sy anona fotsiny fa tsy tena mety amin'ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy le zavatra atao fa mety amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao satria misy vola ato tsy fantatra hoe ty makaiza de ty makaiza de ty ahoana fandehany ty de rehefa atao amin'ny commission moa zay tamin'ny fotoana iny a de tena hoe natao nandanina rondroa mihitsy ndroa andro telo andro zay nanao le commission teo vita ny commission de nandray fitenenana le SG hoe
misaotra anareo rehetrarehetra nanao an'le asa rehetrarehetra asam-boabera sy ny fanitsiana sy ny zatra rehetra fa raha nifangatahany raha mato minisitra dia tsy hovaina amin'ny endrina andefasanay azy taty aminareo bola mpanjakana de gaga ny tena efa onany inona marina zay zany nyrebirebena fotsiny nanao an'le asam-boabera rehetrarehetra nandritra 4 andro fa rehefa tonga le fiafarany le zavatra de hoe tsy hovaina amin'ny endriny rehetrarehetra ary tsy asiam-panitsiana fa tonga de lanina am'le nandefasana azy tao amin'ny anteny numéro-pirenena zany le teti-bola mpanjakana zay député Tima moa de tiana manambara fa teo zay a de nanao conférence de presse zay a de lasa nody zay tsy nandray anjara tamin'le fifidiana ny antony de tsotra be hoe zavatra tsy mahasoa an'le firenena zavatra tsy mahasoa avoaka le zavatra ataoka zay le mahatonga anay hoe tsy mitady tsezy zay sady tsy te ho tompona andraikitra amin'ny zavatra ataon'ny mpitondra zany amin'izao fotoana zao ka reny moa zavatra nisy reny tao amin'ny ateny mera-pirenena sationany zavatra iainana eto amin'ny firenena ka raha ohatra ary ka zany no zavatra iainana amin'izao fotoana zao potika ny asa fiarin'ny olona tsy misy zavatra mandeha amin'ny geloniny ny matimaty ny marary tsy mahatsapy tena ny any ambavohatra robaina ny fananany ny mpandraharaha mivongivona tsy hitantsony zay atao ny energia tsy misy ary izay sy mary iverenany kely mbola tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany any amin'ny toerana sasany indray zany a tsy de tapaka le jiro fa le tension an'le jiro indray député 220 volt ny resaka zay ny tokony izy fa rehefa tsapainao firy 90 110 akory fa misy latsaka an'izay de raha hoe mba mombony de eo amin'ny 140 eo 140 volt zany ve ny zavatra iainana zany ve no ampidonana firenena de manoloana an'izay zany de hoe atao ahoana ary izy ity ahoana ary ny atrehana an'le hoavy io zany ny tiako Madagasikara hoe efa milaza izy iny efa miteny foana hoe mila mijoro mila mino mety efa aminiza moa zany zay fitenena an'izay le hoe fasahina ny fijoroana ny finoana mety efa aminiza mety efa amin'ny olo-pirenena tsirairay arakaraky ny andraikitrao eo nivon'ny fiarahamonina mety efa amin'ny tanora mety efa amin'ny mpanabe amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpanao politika amin'ny mpandraharaha fiarahamonim-pirenena mpitondra fivavahana ny zokiolona ny sojabe ny mpikarama sisisa miatefa amin'ny rehetrarehetra izay satria ane rehefa misondrotra ny fiainany vidim-piainana fa ngany tima marero ny kofiny eo fa ngany eremidemy marero ny kofiny eo kofina daholy ny rehetrarehetra ao anatin'io lay sy 100 zay hoe miaina ao anatin'ny fahatrano ka le izy tsy hoe hojerena fotsiny amin'izao ve zany izy ity fa tsy maintsy mandray andraikitra hatramin'ny farany zay le hoe aller jusqu'au bout zay zany le fiteny frantsay milaza le fijoroana sy le fahasaina sy finoana zay député Jerry ya tena mampijaly ary tena mampiteny mona mihitsy ny Jirama amin'izao fotoana zao raha tsy tratra ny fatapahana lazainao teo de tratra an'izay hoe fidinan'ny tension de manimba ny 90 volt mihitsy ny courant raha matetika ary anisan'ny tena hoe voamaly zao misy asa natao de mahitra amin'le ordinateur vokatra zay zavatra zay zany a tany amin'ny faritra kadikely iny ka eo mametra-panontaniana satria raha ny Jirama hatramin'izay de subventionné ny fanjakana foana ary na tamin'ny loi de finance farany teo de mbola nananovana teti-bola nananovana teti-bola manokana nanampiana ny Jirama tena mametra-panontaniana zany amin'ny mpitandrana ny Jirama hoe raha ataontsika hoe facture ny jiro ary io tsy misy hoe manan-karena le olona na mandra le olona fa rehefa mampiasa jiro de tsy maintsy mandoa facture ny Jirama ary tsy latsaka ny 100 000 ariary tsony ao facture ny olona tsiraray de atsovitsy hoe raha nytanana n'izy sy manodidina fotsiny akoatra ny orinasa vaventy ataovy kadikady tsotsotra hoe tsy maintsy mandoa facture ny Jirama isam-bolana akoatra le subvention omen'ny fanjakana ny Jirama zany tia napetraka eto hoe le fomba fitantanana ve tsy mety sa hoe le facture ny Jirama mihitsy rehefa tonga mikesy ny Jirama no manjavona mametra-panontaniana izy satria raha vao mpanjifa ny Jirama anankiray tsy maloha jiro de tena hoe eo no ihany de andana tapao za zao raha tena hiteny aminao zao na manarina de tena hoe facture ny Jirama koa nisy teo amin'ireny confinement reny
de andeha andoha lizy kelikely de tsy nanaiky intsony jirama hoe tsy maintsy alohanareo reo rehefa nataony côte tany a natratra tany 20 millions d'ariary nefa olona trano ipetrahanay fotsiny fa tsy orinasa le izy de niezaka moa ny tena nakaleny tompona andraikitra mivantana de teo vao hita daholo zavatra tsy mety ataony retraretra de niena tany amin'ny tsaiko 3 millions d'ariary sa 4 millions d'ariary de io ndray le izy rehefa natao ndray le zavatra de forcé ianao sina manao contrat ianao hoe tsy maintsy mandoha an'ity ka voatary ianao mandoha le izy reo anatin'ny ray volana le taled jirama mihitsy miantso anao tapahanay ny jironareo a tsy fomba fanonga izy zany zavatra tokony ataonao fotsiny de hoe ataovy ara-dalàna ny fomba fiasa sy fomba tantanana an'le orinasa ary zavatra mametra-panontaniana anahy koa eto de ny hoe misy mpanao relevé hatramin'izay fa maninona no ny olona mpanjifa ndreny lasa manao relevé ny jirama am'izao fotoan'izao makaiza zany le karaman'le mpanao relevé reny keo am'izao fotoan'izao zany de rehefa tsy manao an'le relevé ianao a de ampitombo x3 na x4 le facture anao zany avy eo fomba tsy zany tena hoe tsy fahaizana miasa raha zany azoko ilazana anazy fa rehefa olona anankiray ianao zany hoe mitantana orinasa anankiray a de miezaka ianao mamame fahafahapo amin'ny mpanjifa zay ny tokony ataony jirama zay problema ny any ary problema an'izao ry problema an'izao ry io de le problema tsy mitranga fa ny ataonao ihany no mahatonga problema aminao e satria maninona na ny fitaovana ampiasain'ny jirama raha de fitaovana tefitefena fotsiny tsy tena mividy fitaovana vaovao ny jirama am'izao fotoan'izao fa de groupe tariana na alaivo loha de amonjy eo ny ary indray tsy anatin'le le groupe ary de alefa makary indray aiza le zavatra ny andeha tsy mandeha ny am'lony mihitsy le zavatra omena amin'ny mpanjifa satria zavatra tefimendry raha zay na ilazana anazy zany am'le fomba fanao mahazatra de zay namanarina angamba no afaka resahako am'le resaka jirama teo a fa raha ny tetibolo omena ny jirama manokana de tena tokony tena tsy hisy tsony ny fatapahana sy ny délestage ka ty jirama ty mantsy io zany le resaka herinaratra sy ny sisy io a tena manapotika n'ilay fiarina mihitsy fiarina amin'ny akapobeny mihitsy satria antsika mbola miankindoha amin'io amin'ny akapobeny zany ny resaka hoe fa ny angovo zany eto Madagasikara izay mifandray amin'ny resaka solika ihany ko ka le izy a tsy fahaiza mitantana daholo no mahatonga an'izany fa resaka fotsiny hoe ka io anie zao mahatonga an'io azavaina daholo zao resaka teknika rehetrarehetra zao tsy mahalala an'izay resaka teknika any ny vahoaka izay mpampiasa an'io zany a fa ny fatany de hoe misy mpitondra eo a dia nanao a velorano mifatanitry ny malagasy de ny hoe tamin'ny fotoana ny tantanan'ny président Ravalomanana ny firenena tsisy an'izany délestage zany tsy oatra an'izao zay mifatany zay tsy oatra an'izao ny ainana tamin'izany kanefa ankehitriny a potika ny fiarikaren'ny olona ary zay le fampitehan'ny fiarikaren'ny isa vatan'olona sy ny isa tokantrano zay a dia tena milaza mazava mihitsy ny amin'ny hoe ny tsy fahaizan'ny mpitantana dia manamarina ny zavatra tenenin'ny mpanohatra zay no ambetiny resaka ny olona député Jerry zany hoe le tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao a de manamarina tsara mihitsy a ny tsikera zay a ataon'ny mpanohatra izany ao moa ny tia maneremdema sy ny zay manohatra rehetrarehetra zany ahoana moa le fanoherana tsy andeha ataontsika hoe mandeha ho azy ny fanoherana ko le faharipenan'le olona mepotika indridridritra atao amin'le sosialy zany ka manoloana n'izay toe-javatra zay de azagaginareo raha hiteny am'izay ary le vahoaka malagasy hoe maty zay dada maty zay vonjeo zay raha le tetsy magro a zay nanontany ao ny interview zay indrindrandrindra ny remim-pianakaviana satria ny remim-pianakaviana no mitatambola ao amin'ny tokantrano mafy be mitatambola ao amin'ny tokantrano amin'izao fotoan'izao fantatra ny sasany ve zany sa tsy fatsany sa izy mihinana ny zay hoaniny sy milamindamina ny amin'ny any fa le vahoaka malagasy sy folo isan-jato de tena hoe tsy tafavoaka amin'izao fotoana izao resaka solika député Jerry taitaina ny olona amin'izao fotoana izao anahoana amin'ny herinandro ity ahoana raha nikady zany zao sy ny fipetrapetraka ny raharaha de hoe tsy maintsy hiakatra io tsy maintsy hiakatra io de hoe hiakatra ohatrinona ahoana ny fomba iainana an'izany tena maty tsika ity
ary tena grave be le izy satria lasa misavorivory be zany sain'ny olona amin'izao fotoana zao ahoana ny fahitany député jery amin'izay ampifandraisantsika foana amin'ilay foto-kevitra izay tenenina teny amin'ny Macron amin'ny toetra raha-pirenena. Tiana ny milaza eto fa tato ato zany tamin'ny herinandro io ny namanariana dia nisy naoty navoakan'ny OMS zany ny tany amin'ny tambajotra tany nahitako an'izy io zay milaza fa tsy azo atao no manangona solika amina bidon sy eny lasantsy moa zany na ny gasoil ihany koa dia nametra-panontaniana ny olona rehetrarehetra izy io. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia andro amin'ny maraina indray nahita député sy olona maro mitaraina satria aty aminay ozy tsy misy toby mpamaty solika fa dia any ambanivohitra mividy solika amin'ny bidon dia ino no anodonana fitotom-bary, ino no anodonana masinika-hazo, ino no amidy anaovana ampidirana rano na anaovana groupe ihany koa. Eo ihany koa ny moto zay mivezivezy any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny dia tsy mety aminay ty fa mba dia tavaolana zay sa hoe ameo taratasy manokana mba hahafahanay manangona sotran'izao. Tiana atao manambara fa efa nisy foana eo hatramin'izay. Ny any ambanivohitra rehetrarehetra any ana ambaniravitra azy rehetrarehetra any dia manangona lasantsy, manangona gasoil mba entin'izy ireny zany miaina any amin'ny satria izy lavitra zany any amin'ny tontolo misy azy any. Ka io no nandraitra ny rehetrarehetra hoe fa naninona ny namoaka an'ity naoty ity nefa zavatra efa nisy foana ireny hatramin'izay dia mety mifandraika amin'le hoe mety hisondrotra le viditsolika ato ary efa io nefa mampitaitaina ny rehetrarehetra dia mety matahotra ny fitondram-batsakana hoe tonga dia anangona solika be deaibe daholo ny olona rehetrarehetra zany dia mety tsy haraka ntsony no stoky dia eo zany mety hisy fikorotanana amin'izay zavatra izay dia zay ngamba ny antony anankiray namoahana an'le naoty raha ny fahalalako anazy ka io anisan'ny miteraka olana be eto amin'ny tany sy ny firenena io namanariana raha hoe tongo izay fiakaran'ny solika izay satria tsy maintsy hiakatra daholo ny vidiny entana aloha, tsy maintsy hiakatra ny frais na ny taxi borosy na ny taxi na ihany koa ny reny fitaovam-pitaterana camion reny zay mitondra ny atao hoe PPN na mitondra vary na mitondra ny vokatra avy any ambanivohitra rehetrarehetra any dia tsy maintsy hiakatra izay vidiny entana izay ka io miankina amin'ny fanjakana ihany io fa dia zavatra tenentsika fotsiny hoe mba tokony hoeritreretina sy jerena tsara ihany ny fiainan'ny malagasy alohan'ny anaovana an'izay fampiakarana izay. Eto manko vozina foana ny hoe vokatry ny ady any Ukraine, vokatra ny Covid. Tadidivy tsara fa ny aina izay daholo ny firenena eran'izao tontolo izao. Fa izay rehetrarehetra izay firenena hita ny tena sy fantatry ny tena ihany koa ary mba alehan'ny tena dia tsy manilika ny fiainam-bahoaka amin'ny vokatry ny valana retina na vokatry ny ady fa dia hoe mijery ny vahaolana manokana na mijery solution ahafahana zany mampiodina indray ny atao hoe fiainan'ny vahoaka rehetrarehetra ao aminy fa ny atsika ny atao hoe loza voajanahary na ny aretina nisy teto amintsika teto dia ohatrany hoe atao hoe fialan-tsiny zany raha zay azy io lazana anazy reny zavatra ireny no ametrahana an'le tsiny na reny zavatra ireny no entina aniliana ny zavatra mety tsy ho fahombiazana zany teto amin'ny firenena ka zany rehetrarehetra zany anisan'ny tena hoe mampiametra-panontaniana mihitsy hoe le tsy fahombiazana aza ilika any amin'ny zavatra hafa fa tokony hijery ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao inona ny fomba ahafahana manavitra an'le firenena zay rehetrarehetra zay zany no tsy fantatra hoe tsy hananan'ny fanjakana ve sa hoe hafa programa nasany ny eritreretina hampandrosoana le firenena kanefa tsy mifanojo amin'le filan'ny vahoaka sy le fahasiarana ny vahoaka zay efa tena hoe tena mijaly amin'izao fotoana izao ka io mba tokony mamova famindra ihany tsy ny foto-drafitrasa milaharam-pahamena amin'izao fotoana izao fa tena hoe le sakafo le vahoaka nona mihitsy ny tokony ho jereva fanjakana le tsy fandripalemana etsy an-daniny ny tsy fananasa tsy fananana asa eo ihany koa nefa le olona zay mbola mieritreritra ny
atao hoe manana heritreritra ny anavy tena sy ndraitrarehetra amin'ny resaka fambolena sy fompiana resahako teo a eo ihany keo amin'le reny orinasa madinika ireny nefa vokatry le délestage vokatry le fatapahan-jiro vokatry le tsy fisinzezika vokatry le tsy fisy ny fitantanana ny rano sy ny le tatadrano rehetrarehetra reny a dia tsy possible tsony zany ny ahafahan'le vahoaka malagasy miary amin'izao fotoana zao ka de fanontaniana petraka amin'ny mpitondra moa zany rehetrarehetra zany hoe aiza ho aiza ny atao hoe fijerevana an'le vahoaka mihitsy amin'izao fotoana zao zany fa tena mahantra mijaly ny vahoaka eo amin'izay resaka lasantsy sy gazoalin'izay ihany mantsy le vahoaka malagasy zany zao a lasa miaina amina fitaintainana zay mihitsy mitaintaina de rehefa mitaintaina ianao a dia lasa tsy afaka mametraka araka ny tokony izy tsony zany ny vinanao zany amin'ny hoavy ohatra hoe mpitatana orinasa ianao a dia ao mantsy mandeha daholo ny calcul rehetrarehetra amin'ny aravo miresaka hoe fitantanana na fitantanana inona io na fitantanana inona dia tsy maintsy mandeha daholo ny kajy rehetrarehetra raha zao ny hatramin'izay a dia raha ohatra zany ka hoe miakatra ny vidin'ny solika dia tsy maintsy miova daholo ny kajy rehetrarehetra ny olana nefa dia ity ny satria reny solika reny mantsy charge reny vola mivoaka reny zany raha ny amina orinasa le vola miditra nefa mekely na ny amin'isa tokantrano le vola miditra mekely fa le vola mivoaka mitombo zay fotsiny ny olona tsy malala an'izay resaka kajy hoe teknika be deabe any fa zay ny zavatra iainana isan'andro le vola miditra mekely tapahanao ny jiroko raha hoe cyber ny asany 7005 ny vola miditra lasizay sisa ny vola miditra amin'ny miditra aminy ao anatin'ny ray andro nefa ato hoe misy fiakarany raha ny resaka vitsolika ohatra dia ahoana moa tsy hapotika ny fiarikarena amin'izany nefa ny politika zay noentin'ny président Marc Ravalomanana dia hoe ampanana ny tsy manana raha le ampanana ny tsy manana zany hoe lay fiarina zany me miakatra satria voakarakara tsara ny tatsaha miditra ny volany any amin'izay asa ataony dia afaka miatrika izy zany lay charge isan-karazany fa ny amin'izao fotoana zao tsy zany fa le olona ny isa-tokantrano ny orinasa ny asa-piarina rehetrarehetra tsy afaka mampidi-bola izy noho ny tsy fandripahalemana noho ny tsy fisiny ny zezika ny rano raha ny ambanivohitra tsy afaka mampidi-bola izy miena ny vokabary dia inona no ataony ao miena zany ny vola miditra aminy ato nefa lazaina fa efa mananotanana ilay fiakarana zany raha ny resaka solika dia eo indray isondrotra ohatrinina raha ny lasantsy ohatra raha itsika zao hoe 107 ariary ny ray litatra dia lasa ohatrinina io zany ho lasa 5,000 ve ho lasa 9,000 ve ho lasa 509 ve ho lasa 7,000 ve ho lasa 8,000 ve ho lasa R1 ve ohatra ny any Eropa ohatra ny any Frantsa efa any amin'ny R1 any raha vadika vola gasy dia mitaintaina le olona tsy fantatra tsony zany le fipetraka izy amin'izao fotoana zao fa raha ny fiainam-bahoaka tompoko amin'izao fotoana zao fa na miakatra 100 ary io satria le fidiram-bola miena dia kofina io ny frehana 500 eo fa tsy zakan'ny olona eo amin'ny taxi be raha zay ny raisina ohatra ka zay zany le mamtinana izy hoe tsy resaka tsy faiza mitatana le izy ary nisy ny teny tao magro tao zay ozy le ramatoa zay tena mahita zay amin'ny fiainana isan'andro fa raha président Ravalomanana ny teo na nisy ary ny ady tany Ukraine na nisy ary ny Covid na nisy ary ny cyclone mitelo ny sesy tsy ohatran' izao ny fiainany gasy hoana fahitany député Jerry an'izay tonga dia zay ny tenen'le olona mahatonga anazy miteny an'izay fantany satria tamin'ny andro président Ravalomanana tsy hoe tonga ny loza voajanahary vao hoe inona ny etsika iadely zavatra ty fa misy na mitety-bolam-panjakana na dia efa voatokana hoe tia hiatrehana ny loza voajanahary satria tsika nosy misy foana io loza voajanahary io tamintsika fa nisorana an'Andriamanitra fotsiny mba tsy loatra n'le tsunami any firenekafo reny na ororotany oatra ny any amin'ny firenekafo reny mahazo atsika fa matetika ny loza voajanahary tamintsika dia rivodoza foana efa misy foana io ka tokony amin'ny tety-bolam-panjakana oatra reny tokony efa vononao foana zany ny etsehana an'ireny loza voajanahary reny
de tamin'ny andro président Ravalomanana moramora ny atrehana ndre satria efa misy fiomanana 10 000 fa ny am'izao fotoa zao a miantra le loza zay tsika voolana inona zany nentina nampiana nreto olona reto aiza fanampiana aiza ndray tsika nahita zavatra amonjina nreto olo reto de zay le atao hoe tsy fiomanana 10 000 zay a no anisan'ny masahirana masahirana mpitondra am'izao fotoana zao fa zany mpitondra firenena zany efa ndetandresahanyreta teto foana moa zany hoe mila fiomanana zany ary mila mahafantatra mila mahay ary mila mavita raha vo tsy zay zany a no entina hitondrana firenena de zava-poana ihany ary zay anakay anisan'ny atao hoe tena mahafinaritra amin'ny sy tena hoe nahafapo raha zay no ilazana azy nahafapo amin'ny vaoaka malagasy ny fomba fitatana président Ravalomanana de tena hoe tao amin'ny dolo zay rehetrarehetra zay nahay izy a nafantatra izy a ary navita izy tsy azo laviny zany zavatra zany tena voapirofo zany a ary anisan'ny nampiseho moa zany rehetrarehetra zany teny am'le fampiratiana sary a sy eo ihany keo nisy ronatsary naseho a fa tena nandroso Madagasikara ary tena hoe nyaina tao anatin'ny filaminana sy tena hoe tao anatin'ny fiadanana mihitsy ny vaoaka malagasy a nandritra ny fotoana nitondran'ny président Ravalomanana ary tena hoe nahitana le sary tamin'ireny fankalazany reny namanarina tena hoe tena mbola tena nampihetsy-po ny vaoaka malagasy e tonga natao hoe nijery le fampiratiana teny sy nanatrika le fankalazana le 20 taona le fanokafana le 20 taona satria misy rem-pianakaviana misy olona mihitsy tena hoe tena lasatra amin'ny maso tomany mihitsy hoe nisy nandeha tongotra lavitra nisy nandeha tongotra lavitra zao fiainana tamin'izany fotoana zany a nefa am'izao fotoana zao aiza zany mihoatra ny tamin'ny tondran'ny président Ravalomanana ary ity no saika adiny kely a be deaibe reo olona avy any faritra zay tonga nanatrika zay fankalanjana 20 taona zay a ary tena hoe anisan'ny tena nandray fitenenana izy ireny ary be deaibe moa miteny hoe président tsy de niraraha loatra ny tany amin'ny faritra tanina tsy de miraraha loatra ny olona avy any faritra fa rehefa tena nandray fitenenana ireny olona avy any faritra ireny de tena hoe voazava ny atao hoe resaka tianambara zany fa tena hoe ay ny olona avy any faritra any koa de tena miandry amin'ny président Ravalomanana am'izao fotoana zao a ary tena nahita fa tena hoe mitsinjo vaoaka malagasy tsy akanavaka président Ravalomanana be deaibe manko président tsy tia elakoty ohatran'izao tsy tia ny olona avy any faritra fa za tena mahita hoe reny olona tonga tao reny nanatrika ny 20 taona iny tena niteny mihitsy raha ny zava-bitanao tany aminay ary mbola ianao ihany koa no andrasanay a satria am'izao fotoana zao zay de tena mijaly taiza moa namanarina hatramin'izay niainana teto Madagasikara nisy hoe mpitsaomponena nanatiny mahatonga hoe ny olona atao anatiny mitsoka anatiny ana fa tena tsy zakan'le olona tsony ny fiainanao am'le faritra misy azy nefa de io toerana io ny toerana nametran'Andriamanitra an'ireny olona ireny nefa vokatry le fijaliana sy le vokatry le zavatra misy am'izao fotoana zao a de tsy maintsy tena manao sorona ny tenany izy ireny na mandeha tongotra na hoe tena hoe amidy daholo ny fananana rehetrarehetra de mandeha fa hoandro fa hoato fotsiny a de tonga any amin'ny toerana zay hipetrahana izy ireny nefa ny zavatra manarena mbola sahirana ihany koa le olona avy any amin'ny toerana hafany a tongavan'izy ireny satria olona mbola tena hoe mbola vao hanomboka hiary izy ireny mbola vao hanomboka jery hoe inona ny fivelomany de lasa mame olana ndray ho any amin'le olona zay vatanitra zareo zany nefa maha olombelona moa de isorana an'ireny olona ireny mifampitsinjo ihany le vahoaka malagasy fa tsy miandry mpitondra tsony satria hoe samy olombelona de mba samy mba mifanavotra zany ary mifanampy mba ho tonga mba tsy hijaly tsony zany amin'ny fiainan'ireny olona ireny fa mba hoe mba azo zay manandrify azy any amin'ny toerana zay ho vatan'izy ireny indray zany ya efa tazanao namana faniry raha zafy manantany efa manao chauffement mbadibadika eo izy fa hiakatrehatra eo izy fa ny anankiray ihany koa député Jerry Randremolaina niainga tamin'ilay teny amin'ny Macro ihany tamin'ny sabotsy nisy efitra lehibe ihany koa ny resahana tao resaka momba ny vola ny resaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny am'izao fotoana zao zany iainantsika isanandro de manontany ny olona fa makay zany vola misy vola sa tsy misy vola eto amin'ity firenena ity fa makaiza satria mitaky volany azy ny bourse
ay ny karaman'ny atsimbola tsy volo ny mpanao lalana ohatra fotsiny zany ny mpantatsa camion ny mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mbola misy tsy voalo hatramin'izao zany reny le hoe gagabe tamin'ny farany herinandro teo nisany teny hoe izahay tamin'le miambina fanadinana zany ay mbola misy vary mangatsika mbola tsy voalo ny fanadinana nefa am'izao BPC baka mahatonga foana fanadinam-panjakana tany aloha mbola nisy tsy regle ny volany sasany de ozy ny olona hoe fa ahoana mariny ty volo ty misy sa tsy misy rehefa mandeha fety to misy vola fa rehefa hoe an'ny zoan'ny hafa na karaman'ny hafa na tamby karama na ina ohatra zao ny mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny misy fitakina ihany ko misy resa-bola daholo zany rehetrarehetra zany fa makay zany vola nareo député nefa député jery am'le teti-bola mpanjakana saky tapiko robaka misy eto zay le izy zay fanamarian'ny olona io zany anisan'ny atao hoe fanontaniana sarobaliana na manarina satria mahasarobaliana anazy dia tsitsika no mitatana an'le vola ary zay le tenainiko teo hoe manahena am'le fitanam-bola mpanjakana de misy ty vola tokanao akato tsy mijanaty fa mandeha ty misy vola tokony anaovana zao ato lasarina ty vola makaty misy zavatra mikimaky be dehibe zany mety ataon'ny mpitondra am'izay zavatra raika zay nataoko hoe manahirana le izy satria tsika tsy manana pirofo ary tsy mahita maso le tena zavatra mihitsy fa ny zavatra hitatsika fotsiny de hoe atram'izay reny atao hoe ino moa zany fampianarana atao hoe sehatry ny fampianarana io ihany koa ny any amin'ny ministera rehetrarehetra na reny resaka boursa rehetrarehetra reny de tena voaloha ara-dalàna ary ara-potoana am'izao fotoana zao nefany mitaky ary reny olo reny mbola tsy mahazo de zavatra azontsika tenenina fotsiny ngambo hoe le vola ngambo any tsy misy ianao moa teo miteny hoe misy vola ihany azo avary ka zay le ataoneniko anao hoe sarotra mamaly an'le izy satsia tsika tsy mitatana an'le izy fa mifantatsika fotsiny ohatrany hoe le volana covid zao le avy any amin'ny sehatra raiza-pirenena anaovy ankety io fa tena hitan'ny avy any velany ohatra ny tsizy ny fandehan'izy izy ary ozy ny olona hoe raha président Marc Ravalomanana ny teo ka nahazo vola hoe hiatrehana ny covid na ny ariary ara tsisy mibililalily zany ka tena zay le izy namanarina za moa zany raha za manokana ihany koa no anontaniana am'le zavatra reny de anisan'ny hoe mametram-panontaniana koa ny tena satria ho anahy manokana tsy de hoe famezana olona vola mivantana na hoe famezana olona hoe fizarana vary zay no atao lara-pamena anavotana an'le olona raha tao anatin'le fotoana mavaivay an'le valana aretiny iny de manaika fa tsika zany atao hoe fa tena miaro daholo le olona efa tena hoe mandeha mitady daholo maraina sy ariva mijery zay hoaniny zao zao le covid baritaka andray tokony tombondray maty tokony hoe tena mena sehatra mihitsy le olona hoe anaovana orinasa na amoronana asa mba hiariny fa le olona nge zarina omeny de rehefa zarina omena le olona de tsy mieritreritra ny asa ntsony izy fa tena hoe miandry le omen'ny fanjakana foana fotony izy zany de rehefa tsy mameny fanjakana lasa izy mijery mangataka eny amin'ny arabe eny izy ohatry tsy ao an-tsaintsony zany eny de hitady asa na amorona asa mba hamelomana le vady aman-janaka ka zay le tenainiko tery am-boalohany hoe efa misy fitezana tokony atao koa amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra mba tsy hangataka foana le olona na hoe miandry tolorana foana le olona fa tokony ho ampianarina miasa le olona de ampianarina mitady vola ihany koa le olona de tsy sahirana ntsony ny fanjakana avy eo satria rehefa mahay mitady vola le olona tsy hangataka ntsony izy rehefa manana asa izy miditra ny vola am-pelantanany tsy izay ntsony tsy olana ho an'ny fanjakana ntsony ny vahoaka tsirairay rehefa ohatra ka tonga am'izay fotoana zay fa ngamba tsy dirantsika lalina be ntsony na manarina le resaka hoe nakaiza daholo le vola fa mitantara ny tsaran'ireny ary mety anireny mety misy fanontaniana hipetraka zany zavatra zany de mety anjara zay tokony anadyady an'izany no anao an'izay ka matoa mantsy ny cour de compte nandray ndraikitra de misy antony ao fa tsy mandehandeha fotsiny am'izao zany eny ary député Jerry Andriamolaina maraparana ianao amin'ny anjaranao zany fa lavalava ihany zay lizy moa zany mariny nafatotsika tamin'ny lay hoe foto-kevy dehibe izay nivoatra
tamin'ny fanokafana ny fanamarinana fa tsingery-taona faharoapolo ny atoko tiako Madagasikara tetsy amin'ny makro beoritrika ny any faritra moa zany samy mbola namarika an'izay arakaraky ny fandamenina rehetrarehetra any inona ny tianao amafisana raha manoloana an'izay nambarantsika teo zay. Ino moa zany zavatra tiako tenena fotsiny hoe ho an'ny tanora na ho an'ny tsisa ray aman-dreny dia anisan'ny nanaitra antsika rehetrarehetra ny izay fankalazana faharoapolo taona ny tiako Madagasikara zay tamin'iny asabotsy iny ary zay no angatahako amin'ny teknisianina ho raha azo atao mandefa an'ireny olona tsara reny sy reny zavatra nisy reny mba ho ampahafantarina voaka malagasy mba tsy ho tompotrano miony zany satria mety le olona nanatrika teo no mahita an'le zavatra reny fa misy ny olona avy any faritra ihany koa zany tsy nahita de tsara zany izy reny mba hamparitaka mba ho entan'ny voaka malagasy tsy vaky volo fa alohan'ny amaranako angamba na manarina dia itodika manokana satria ny tenako dia ao anatin'ny les commissions d'enquête parlementaire amin'ny resaka fananantany ary zay indrindra no antony anatona ny olona maro be izay atao hoe manana olana ara-tany zany amin'ny tena sy amin'ireo mpikambana rehetrarehetra any amin'ny distrika misy azy eny dia eto dia todika manokana amin'ny distrika Navaradrano amin'izay resaka problema natany zay ery amin'ny laniere ery zany zay tena mampimenimenina an'ireo tatsazy mananjara an'ireo tanyreo sy mamboly an'ireo ihany koa eo ihany koa ny tsy ambo manamboly etsy amin'le hoe ambopeno zay lasan'ny mpanamboly reo tanyreo amin'izao fotoana zao de rehefa natao nefa ny fidinana ifotony tao amin'ny domaine zao ny tena kristopo de tena misy zavatra mampiay ahy zany amin'izy ireo ary rehefa mampiay ahy izy ireo dia nany atao hoe ny tompona andraikitra tao amin'ny domaine ka de nyteny hoe sakany mihitsy aloha mba tsy havita boriny reo olon'ireo fa ohatran'ny manahirana le izy ka eto de tena te apitan'ity resaky ity mihitsy amin'ireo olona zay tena hoe mangalatra ny tanyreo atao hoe mpamboly reo fa tena aiza indray zany no sy ampiarin'ireo olon'ireo nefa eo izy ireo no mivelona eo izy ireo no mamboly eo izy ireo no mamelona mivady aman-janany ary zavatra manahirana reny olona mahazo an'ireny tany reny de tsy nanajary teo amin'le tany akory fa raha mba nanajary teo indray le olona de tena misy lalàna amin'ny fian'izay mihitsy zay olona nanajary teo manana zo angataka an'io tany io na ihany koa ividan'io tany io na anao antony hoe PA tony raha ohatra izy ka tena izy ny tena mivelona teo sy tena nanajary an'le tany ka ireo zavatra ireo zany tiako hoetilety amin'ny aina manjery ihany mba ho tonga any amin'ny tompona andraikitra mivantana hoe mba tsara jerena manokana ihany fa zao mifanitran'le vahoaka malagasy le vahoaka madinika nefa mbola tonga de misy mavita manoratra an'ireny tany reny amina mpanambola ary le magaga le mpanambola tsy mpanambola gasy fa mpanambola vahiny de zay no mametram-panontaniana hoe aiza ho aiza zany ny zo amin'ny malagasy tsirairay amin'ny tany zay nomen'Andriamanitra azy ka zany rehetrarehetra zany de tena vozoko ety amin'tony aina manjery tsony satria mba ho tafapakany zay tompona andraikitra satria na ny tena zao raha miady an'le zavatra reny de ny tena indray voahosom-potaka hoe tena indray no lazaina fa manana réseau amin'ny resaka fanodikodonana tany ny tena indray lasa réseau manao rabateur amin'ny resaka tany sy rehetrarehetra ka ny anaty tena hoe fitsonjovana amin'ny vahoaka malagasy de tsy menatra ary tsy azo tapena ambava mihitsy tsy tena an'izany zavatra zany satria raha ho an'ny vahoaka malagasy no edivako eto sy anenjehana anahy de tsy de mampaninana anahy loatra zay zavatra zay fa miady ho an'ireo vahoaka ireo zany ny tenako ary zay no antony anaovako antso avy amin'tony aina manjery tony mba ho tonga ny tompona andraikitra mivantana satria raha ny zavatra misy any anivon'ireny tontolo mifananantany reny de tena mitondra ny taratasiny reny vahoaka reny makao amin'ireny atao hoe resaka fananantany reny de rehefa tonga ao de zavatra misy de hoe boky rofotra foana de rehefa boky rofotra nefa le izy misy olona mbola mavita mamoaka juridique misy mbola olona mavita manao mutation le tany amin'ny mpanambola zany de zay rehetrarehetra zay le mametram-panontaniana hoe rehefa le olona tena misitraka an'le tany mangataka juridique de boky rofotra fa avy eo nefa le tany lasa tsy amin'ny anaran'le olona tsony fa zavatra iainy an'ireny olona ireny avy eo de tena hoe miala teo nareo na manaiky nareo na tsy manaiky
de miala fotsiny nareo am'ireny tany zay tena hoe tsarin'ireny olonireny zany ka zay rehetrarehetra zay namonarina efa lavabe ny teny angamba fa dia zay fotsiny tiana ampitaina fa dia tapitra koa ny fotoana zay afahako niaraka taminao teto fa dia mirary soa atsika rehetrarehetra naharitra ny eno a dia mirary soa ihany koa ny vahoaka malagasy dia samy indray tsika ho tain'Andriamanitra tokoa. Eny ary isaorantsika ny député Jerry Randrebolaina vao vita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano nitondra an'izay famelam-pialaran'izay. Reny zavatra teneniny reny a tsy misy hoe zavatra misavoana, tsy misy hoe onoono, tsy misy hoe zavatra foroporonina fa zavatra misy daholo. Fahantrana ve ny resahana, zavatra misy zany. Fahasairana ny tontolo ambanivohitra ve ny resahana, zavatra misy zany. Fampitehan'ny fiariana ve ny resahana, zavatra misy zany. Ny 700 isanjaton'ny malagasy menany ambanin'ny fetran'ny fahantrana, zavatra misy zany. Tsy misy hoe zavatra foroporonina eto fa zavatra iainana isanandro daholo no tenenina. Ka raha hoe iainantsika le izy, raha iainantsika le izy a dia zay le fanontaniana mipetraka hoe ahoana zany ny hiatrehana an'le manaraka dia samy miodikodina eo kay misy mmpanohatra ao ay misy an'ireny fanokafana ny 20 taona ny timin'ireny ao nilazana zavatra be dehibe, nampiakarana ny moraly, nampiakarana ny fitiavan-tanindrazana zay efa hoan'ny sasany a dia efa tsy tantsony zay atao, tsy tantaratra tsony ilay fitiavan-tanindrazana ao anatin'ilay fiatrehana an'ilay fiaina satria misy mieritreritra mantsy any ambadikany hoe rehefa pahatrainy ireo gasy ireo, rehefa tsy maininina ireo, rehefa pepona foana ireo a dia tsy afaka mikofoka intsony ninina atao aminy ao. Ka na miakatra toy inona raha ny vidim-piainana na inona raha zavatra mitranga eo dia hoe dia eo foana ilay malagasy. Zao nefa no tsara ho fantatra ity Madagasikara ity tompoko manana ny asany ity, manana ny asany ity ary nantoerany azy eo amin'ny izao tontolo izao dia ty amin'ny toerana mendrika sy milamina aty amin'ny faritry ny ranomasina indiana aty atsinana ny kontinantany Afrika dia milamindamina. Fa ray Madagasikara anie tompoko no nataon'Andriamanitra tary akaiky ny Somalia tary asa zay zavatra nazo antsika fa nataony aty milamina be aty zany Madagasikara zany fa ny ato anatiny no tsy mahay na zay tompon'andraikitra amin'ny toerana misy azy no tsy mahay zany mampandroso an'ilay firenena. Inona no mahatonga an'izay fa tenentsika foana fitiavatena ny ay any aloha, fianakavika any aloha, ny aty aposika any aloha kanefa ny politika tompoko dia tsy natao hampanakarena mihitsy. Zay ny tena izy, ny politika tsy natao hampanakarena fa jereo any tamin'ny mandroso rehetrarehetra rehefa ampitatana ianao zany dia enjana be mihitsy ny zavatra miandry anao, enjana be mihitsy ny fanaraha-maso anao zany ary rehefa mihitsy ny ohatra be dehibe ohatran'izany jereo zao ringa Sarkozy misy aferan'izao hoe aferan'izao ohatra fotsiny zany. Ka ianao zany rehefa mpitondra, rehefa tompon'andraikitra dia tena hoe ianao no fitaratry ny be sy ny maro ho an'ny tany demokratika. Ny Amerikanina moa tena malaza n'izay resaka hoe demokrasia izay fa firy ny mpitondra tany États-Unis nanao zavatra tsy araka ny tokony izy, tsy araka ny lalam-panorenana fa tonga dia nenjanona satria nendry zareo ny séparation du pouvoir dia mipetraka tsara. Zany ny eto Madagasikara mbola tsy mipetraka zany séparation du pouvoir zany, fizarahan'ny fahefana fa ity miditra ato tsy fantatra tokinona firenena andeha amin'izany séparation du pouvoir satria izay no aindebeny fampandrosoana sy ny fitantanana ny firenena anankiray. Fa ny aty amin'ny tany mahantra ray Madagasikara ny resaka dia aty ambony aty no mijery amin'ny aty zany le mibaiko dia hoe ataovy an'izao esory ampidiry itsy, ataovy an'izao ty volo ty afindrao kely atsy aloha zay ny fomba fahitany ny be sy ny maro azy. Ary na ny fikamban'ny retsam-pirenena ary dia mahita an'izay ary matony ny any ivelany miteny hoe ajao tsara io fisaraha-pahefana io dia misy dika an'izay dia apetrao tsara ny système de contrôle ny fanaraha-maso fa eto amintsika zany tena tsy mipetraka io fanaraha-maso io zay moa averimberina foana eto
matora anga reny volamena isako mihetsika ireny mivoaka ny ivelany any dia tsy ao mifanaraha-maso ary misy atodoa isan-karazany any ambadimbadika any le volamena mane tsy manatongotra fa tsy mahitsy misy kipitsipitsy ny be dia be réseau isan-karazany any. Zay ny momba ny eto Madagasikara, zay ny momba ny eto. Tsy mandeha ho azy daholo ireny toe-javatra ireny ka ny fandrobana ny andrem-pirenena mandeha ny fanabeazana tsy araky ny tokony ho izy. Dia inona moa ny firenena andeha amin'izany? Resaka fanabeazana zao ohatra fotsiny io ne tena vohatra any amin'ny ambaratonga voalohany mihitsy vao miditra mianatra mihitsy ny mpianatra amin'izao fotoana zao dia efa voa. Tsy hoe fianarana fotsiny fa le fanabeazana mihitsy, zany hoe le ankizy zany mbola le volavolaina le reny ny tena tokony jerena akaiky mihitsy reny le mpampianatra any amin'ny primaire reny, satria reny mamolavola an'le ankizy. Vao miainga any dia efa voa, tsy araka ny tokony izy. Le ankizy koa raha moa tsy ampy sakafo, ny raha fampianarana tsy araka ny tokony izy. Hain'ny député Todsoa amin'ny Tsipria mihitsy izay tontolon'ny fampianarana zay, fampianarana sy fanabeazana indrindrandrindra any ambany any dia efa tsy mety. Tonga aty amin'ny CP aty, tonga aty amin'ny CEG, any amin'ny lycée, tsy misy mandeha amin'izay laoniny. Tonga hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony, tsy misy mandeha arak'izay tokony izy dia mamokatra inona zany? Mamokatra olona inona zany le tontolom-pampianarana eto Madagasikara? Mamokatra olona tsy mahafantatra inona nefa hoe olombanona ny tanjona. Dia tsy olombanona no mivoaka eo fa olona hafahafa, mba tsy tenenako zavatra hafa. Olona hafahafa no mivoaka eo dia lasa olona hafahafa no lasa andray andraikitra eto amin'ny firenena, dia lasa hafahafa koa ny résultat eo rehefa avy eo, lasa tsy araka ny tokony izy dia hafahafa dia tsy mandeha amin'izay laoniny ilay fiainam-pirenena. Ka na zany na tsy zany verina indray le fanontaniana hoe hojerena fotsiny amin'izao ve zany ty fireneny ity tompoko? Hojerena fotsiny amin'izao ve? Satria tena potika, ny maha-olona potika, ny ara-panahy potika, ny toe-karena potika, ny sosialy potika, ny harem-pirenena potika. Zao zany zao mba misy mametra-panontaniana ve hoe amintsika amin'ny teny zao mba manahoana ny fivoaran'ny resaka bois de rose ohatra? Satria tsika mantsy tonga koa le Covid ity dia lasa varinana akany daholo. Manahoana ny sida? Fa mbola misoko miadana zany fa tsy fantatrao ny taremarika momba an'izany. 4 Jolay tsika 2024 anio. Fantatrao ve ny fivoarany voan'ny sida eto Madagasikara ny séropositif? Fantatrao ve ny momba ny fandripahana ny hazo na ny hazo sarobidy eto Madagasikara any amin'ny faritra rehetrarehetra any? Fantatrao ve zany? Be dia be ny fikambanana na iraisam-pirenena na ny eto an-toerana manao ny antsio zavatra miaro an'ireny zavatra eny ary milaza ny zavatra tsy mety. Fa tsy mahafantatra ny malagasy, tsy mahafantatra ny zavatra misy eto amin'ny fireneny, eto amin'ny taniny. Fa dia ohatrany hoe mandeha fotsiny amin'izao zany le fiaina, dia mivoaka ny trano amaraina dia nandao hoe dia andeha hitady vola dia sinsisa. Zao eto Antananarivo feno sarety eto Antananarivo, ary tena nahagaga le izy fa tao anatin'ny fotoana vitsivitsy dia nitombo le sarety, tsy taritin'ny omby intsony fa taritin'ny olona. Ary rehefa jerenao ny entany eo ambonin'le sarety, zavatra hita isan'andro zany fa tena tsy zakana fiara no hoentin'ny zalahy zany manosika an'ilay izy mitarika, misy mitarika atao aloha dia misy manosika ao aoriana. Dia alain'ny mpanao gazety sary reny, indrindra ny mpanao gazety avy any ivelany dia miparitaka zao ny fahantrana ny gasy, zavatra hita mibaribary zany fa tsy zavatra fironina. Ary le sarety zany dia miankina amin'io ny fiainan'le tokantrano kely, miankina amin'io sarety io. Le ramatoa mikarama manasa lamba raha mahita karama, ilay rangahy mikarama tarika an'le sarety, dia miaraka amina tanora namana eo zany satria le entana mavesatra be dia mila namana, dia indraindray zalahy 4 miara-manosika an'iny. Fa rehefa tena diadinao zany dia ohatran' izay mihitsy ilay fiainan'le malagasy amin'izao fotoana izao, fiainan'ny firenena, ohatran'ilay mitondra enta mavesatra, ohatran'le sarety. Raha atao zany le caricature
moa tsy mahay an'ireny fa misy namana mpanao gazety tena spesialista amin'ity resaka karikature ity dia jereo tsara le sarety tena le feno entana be reny a dia ohatran'iny ny fiainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao le vahoaka malagasy le mitarika sy le manosy a dia le etam-be zany izay hoentina iny lay a fahasairanana iny dia roviana vao mba afaka izay a fahasairana an'izay roviana dia manontany foana roviana ihany tena mafy ty fiainana ity ka io koa tsy vita fitenenana fotsiny hoe mafy le fiainana fa araka ny tenenana teo tsy azo jerena fotsiny amin'izao le izy fa mila mandray andraikitra arak'izay a sahaza azy zay eto tsy teny mihitsy hoe zao so dia zay no antenainareo iteneny zany fa zao fotsiny le foto-kevitra hoe mila mandray ny andraikitra araky ny sahaza azy ny tsirairay zany raha mbola teny ihany koa hoe olo-pirenena ilay olona izany zay le fandehan-javatra zay fa zao zany zao Madagasikara raha miainga amin'izao tsika tena tsy fantatra mihitsy hoe ahoana zany ny tena toy an'izy ity kanefa etsy an-daniny raha ny foto-kevitra izay hoentin'ny mpanohatra dia mazava tsara raha ny foto-kevitra sy ny modely izay efa nisy teto amin'ny firenena no entin'ny président Marc Ravalomanana dia mazava tsara ka aza omety sy ny tompoko ny olona raha hiteny hoe hafa ihany tamin'ny andro ny dada dia misy mantsy any ambadibadika ihany no miteny hoe nareo manao culte de personnalité ny anareo zany foana dia za hoe tsisy resaka hoe culte de personnalité zany io fa ny résultat ihany ny jeren'ny olona ny résultat ihany fa tsisy an'izany hoe culte de personnalité diso be zany fa reny le fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny reny fa ny résultat ihany inona ny résultat zany zao amintsika miteny zao ny résultat zany zao dia miakatra amin'ny vidim-piainana ny résultat zany zao dia tapaka lava ny jiro ny résultat zany zao dia sahirana ny tontolo mpanebiazana ny résultat zao dia mitaky volany ero zany ny vokatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia mifanilika amin'izay zay tompona andraikitra isatsokazany ka zao neny natonga an'io ka zao no natonga an'io aza mifanilika fa maneke ny andraikitra hoe assumeo zany fitenenana ohatran'le somary teny fangarongaro assumeo ny andraikitra zay efa niraisinao zany amin'izay andraikitra izay efa nytantaninao rehefa tsapa hoe tsy ho vita le izy dia miala amin'ny fiainana andavanandro zany satria zany raha misy olona anankiray manana andraikitra ka iny andraikindriny rehefa vitany tsara dia mahazo vokatra tsara ndretrarehetra atao ambany ato fa iny andraikindriny rehefa tsy vitany fa vokatra ratsy mivoaka eo dia mifafankihoany daholy ny ato ka izay le fahatsapahatena zay zany tsisy resaka mihitsy hoe misy ambadika ny oatra zany fa zavatra lojika mpiainana zany tompoko rehefa kofina rehefa tena tapidalakale dia aleo mahatsapa-tena fa tsy eo mitapikitra eo nefa ny olona ato mifafankihoany daholy ary zay nko anisan'ny foto-kevin-dehibe zany naverimberiny ny président Marc Ravalomanana foana ny amin'ny hoe ny olona anankiray rehefa tsy vahaolana izy dia lasa olana dia mitombona mihitsy zany zao amintsika amin'ny teny zao mitombona mihitsy zany rehefa tsy solution le olona dia problema na rehefa tsy mahay na mahay zany na tsy mahay zay le izy na mahay na tsy mahay dia rehefa le tsy vahaizana no manjaka dia metraika atao amin'ny maro ilay tsy fahombiazana eny ary na manafaniry fa mandeha ny fotoana io ianao io tonga dia omena sehatra avy hatrany satria mbola maromaro ny zavatra tiana ambarana dao ary satria izy miarabanao ry miarabarina dia misaotranao ihany koa misaotra ny député Géry Randrembolaina niaraka tamintsika teo miaraba ny namana teknisiana zay mampita ny sary sy ny feo zay miara-dalana amintsika amin'izao fotoanandro izao miaraba ny any amin'ny Radio Mada
Valosoa, ny Menjanary, ry Malala, ny ekipa rehetra any ny teknisianina zany a sy ny mpanao gazety de arabaina satria reo moa tena miara-miasa amintsika akaiky zany am'izay miara-manonja izay ny namana any amin'ny faritra rehetrarehetra de tsy ho adintsika fa de arabaina reo namana any amin'ny faritra zany de izy ty moa zany za rehefa mahazatra ny ataovy kokoa zay tamin'ny sabosy teo divitra misy tsika sirina atao anatin'izay de ka le izy a miala tsy mibetsaka antsika satria tsy nitondra taratasy stylo mba handraisana ny anarantsika hoe ho anaovana kokoa de tsy vita le kokoa zany tena miala tsy ny tompoko zany satria marobe tsika marobe tena marobe fa atao kokoa faobe ho antsika zay niona zany teny amin'ny 20 taona ny antokotiky Madagasikara teny amin'ny kianjan'ny finoana agrobiolojika zany de akoatr'izay mbola nisy anko fionana kely samy hafa privé familial moa zany tantely amambahoana de teo nafinaritra teo anko nisy ny fahoriana samy hafa de fanena tamin'ireo fianakaviana reo olona marobe namana niara-niasa hatramin'izay olona tsy fantatra kanefa teny amin'ny lalana sarika teny koa de hoe ataovy kokoa de atao kokoa foana aloha zany satria moa zay mifaniritsika zany ho antsika nieniaona zany na tany amin'ny vody ondro na tany amin'ny fahoriana io na tany amin'izay rehetra nalea de ataoko am'izay le izy de samy matsiarotsika satria tsika moa zany de manaraka tena manaraka ny fahita lavitra MBS zany de zay ngamba no mba tsy hoe telikafatra mahabe ekipa na de efa misy kely ihany ary l'équipe fa miezaka foana manao fanatanjahantena zany ny fisaorana sy ny fankahirezana nitsodrany koa efa netindrina sy député Géry Randriambolaina teo ho an'ny zanatsika zay manao BEPC manana an'izany moa zany ny tena zany de mba mitondry satria zany koa efa za rehefa mahazaratsika rina ho an'ny mpanala fanadinana io na CEPE na BBC na baccalauréat de mitondra fontsika firaritso satria reny zanaka malagasy reny no tonga elita ho avenir ny firenena de ankahirezitsika na de mbola sarotra zany lalana zany sy ny amaritra hoe de hianatra de anao inona zany raha ohatra ka fa zao le fiainan'le firenena potika tena tsy ahitana mangirana hoe ahoany ty raharaha ty eo zao tsy fantako nanetiny député Géry teo le izy raha fa efa netiny teo le izy fa niezaka nieno ihany teo lasandro zalahy borisatroka sy lava orona ny tany ary amina hektara tsy fakahitana mihitsy manodidina an'Antananarivo misy zany ary presque feno tena manana toerana tsara tare mihitsy zany tany zany kanefa de bakoaviny zalahy fotsiny le tany fa io tsy amelantsika io zay zany de efa apetratsika mazava fa zay nge mahatonga an'ireo matahotra de hoe hanao fanadiovany reto bandy mitaky reo fondation reto hanao fanadiovany reto bandy tia tanindrazany reto rehefa tonga eo amin'ny firenena eo tsy anaiky moramora de zao bakoaviny zalahy milongo fotoana le izy reto karany reto indrindraindrindra tsy hoe fahakalana anareo le izy misy milay be misy namana marobe ao zay kosa aloha de tenentsika fa le namana marobe reny de misy tena malala fomba rina misy tena efa zanatany mihitsy de malagasy ara-potim-pisainana de malagasy manaja sotoavina de malagasy manaja ny fomba malagasy manaja ny fihavanana malagasy sy ny tsisa fa misy de manararoatra ary tratrany zareo ny tanjona ho amin'ny hoe nampahatraina ny malagasy de no abadona de efa njereny daholo zany ny secteur rehetrarehetra stratégique de eo ampialatanany de lalaovina an'izay tiany lalaovana azy de zay vita ny mamadika ny raharahany gasy ny tany ny gasy ny prescription acquisitive vita ny mamadika ny boky rovitra ho azo ny titre ary na efa titre borné amin'ny olona ara vita ny mamadika azy de misy gasy miraitsikombakomba nireny olo reny fa tsika varambola itsika foana ntsika fetrako foana zay ary aventsika foana zay riny tsy manaiky moramoritsika fa tia tany masiny ty Madagasikara ty ka le kombahatsika zany le tolona ataotsika hoe tsy hoe tolona am'izao situation firenena potika zao sy anaty antsa zao fa mbola lavitra be da be mihitsy mifanarenana an'le izy ny atrehatsika miaina n'izao zavatra rehetra zao fa singa ao anatin'ny tolona tsy maintsy atrehatsika zany ra malagasy be da be nge matoa ny mpanjaka ny teny hoe any mpanjaka ny tany tsy hoe izy mpanjaka fa izy no mifehany tany sy mifanjakana de mba hahafahana miconserve tsy ho lasan'ny mpandroba ny tany de masika mpanjaka tamin'izay de rehefa hampiasa tany ianao zany de makany mpanjaka tamin'ny fotoanandro
fitatana zany tambola fanjakana teny zany fa tsy fanjakana soratra de makany amin'ny mpanjaka de rehefa tonga any amin'ny mpanjaka de hoe ampiasany tany ny volo raha teo mbola sy nanana volo moderna fa zay fomba fotsiny namboleny malagasy tao anatin'izay de iny rehefa avy eo mezaky ny mamboly le malagasy mahafapo ny fanjakana l izy amin'ny alala amin'ny mpanjaka satria miakatra mivokatra manaja ny tsara ny tany le malagasy dia lasa mahazo azy ary misoratra am'le izy tateorina zany fa misy ihany koa ampahambokatra makany amin'ny fanjakana zany mba hahafahana miatrika ny taona ho an'ny fanjakana ho an'ny mpanjaka zany satria manodana raharam-pirenena amin'ny mpanjaka fa rehefa tonga ny fanjakana soratra de nandeha am'izay ny solam-pangady sy ny rehetrarehetra nandeha am'izay le hoe tsy azo mena sy atakalo vola ny tany sy ny sisa za tsy hiditra amin'ny raharahndra Damas Lambert tamin'ny Charte Lambert tantara be manahirana zany fa zay tiako tenenina zay fotsiny hoe ary zay na sary-piarana ireo mpanjaka rehetra mifandimby teto erony ary zay mbola soratina atao anatin'ny constitution rina hoe tsy azo atao antobola ny tany repoblika ny Madagasikara ary misy lalàna fean'io tany io ho an'ny tany zay lasa ny kolona mivoanjo teo aloha satria rehefa taorina fahaleovatena de misy ny sata rava ny sata taty amin'ny resaka loi 4 miditra tamin'ny fahaleovatena de nametraka ny lalàna ny frantsay ho amin'ny miaramilanody de nody ho an'ny tsy nody fa nomena tany tange mahatonga ny any sakay mahatonga ny any Ambatondrazaka be da be mihitsy ny tany rehetrarehetra da ny Toliara any de misy hoe any kolona fa misy lalàna mamerina any reny taty amin'ny malagasy fa zao zany le izy sady manararoatra ny fahantrany malagasy retim-panamboly reto ny manararoatra ihany ko amin'ny tsy fahaizany malagasy lalàna momba ny fananantany ary manararoatra ihany ko ny fahafahany fe ny fahefana rehetra na any fahefana any amin'ny endriky ny fitsarana zany na any amin'ny endriky ny fananantany na any amin'izay sampandraraha rehetrarehetra satria ny anazy ny bobo ny ataon'ny lolaharana ny mony ny atao lolaharana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de reo telo reo ny abediny de mahazo tany izy ahoana ny anekenan'izany tany tokony hovokarina totofany zareo hanaova ny fotodrafitrasa hafa ivelan'izay nefa misy asiny le tany ary tsika vocation agricole betsaka ny zavatra tokony amboletsika de moron-drano ve de tsara tare de lasanao firifiry ny nangataka an'io tsy sy nahazo tambika ao azony zareo ny tany zany tena zavatra mahasorena mihitsy mieritreritra zavatra ohatran'izany malagasy miasa eo amin'le tany misy tany zay tadidiko tsara ery vandry ery 19 hectare à peu près le tany le manararoatra fotsiny iletre le rangana najary an'le tany de nampiasonina teo folo taonany de lasa tanàna be zany zava-misy de misy koa malagasy de montiny karana zany de monty zany alika kely ampiasaina mialatsiny am'izany fomba fiteny zany asaina makatsy manangona ny taratasin'olona rehetrarehetra io satria miliara milalao anatin'izay de manambaka n'le malagasy avana anatin'le fahantrana sy tsy fananana dia jonona anatina sony zavatra hafa nyresana ka efa sony manaiky fa ivarotra tany de lasa daholo ny tany amina hektara manodidina anatanynarivo rehetrarehetra de tsy fantatra ntsony nandanjany lemako be tsy mitatatra zany ane de zavatra ngezabe de hoe hitsinjovana ny vody andromerika sy hitsinjovana ny endriky ny tanàna zay neverina fa Antananarivo ny kapitale Analamanga Analakely de zany zavatra zany tokony fantatry ny ankizy aty arina za aloha efa malala de montiny karana efa misy midoboka vitsivitsy any fa mbola misy be da be koa any manandrana am'izay manangana ary indray misy lasa Ambato be ary indray misy Androy be lasa Ambohimalala lasa tsy zatsy miresaka bypass tsony ary indray ely Ivandre aiza ery Alarby indray zay manodidina rehetra manjamanja akoron-drano lasa an'izy menakavy daholo de ahoana le gasy kely tsara lalàna efa niova nanarina fokotany mihitsy arako fokotany tsara lalàna karana be oririka sinoa ka eo le ampipo malagasy fa tsy hoe ampahoriana ianao ampahatraina ianao abadony ianao de tsy afaka andinika ntsony ny sainao de enton'olona mijojorombona fa mila entitra mihitsy malagasy fa tena mahasositra be mieritreritra an'le zava-misy satria zay hitanao malalaka rehetra rino de fa laza mihitsy menakavy lasan'izy menakavy daholo
lasa hatramin'ny orinasa ny tany zay zavatra rehetrarehetra zay mba hiverina fa tokony conservena zany tena ndraikitry le fanjakana koa manamora n'zany rehetrarehetra zany satria misolelaka aminy satria manao raiketo milahatra maka sosiany aminy satria manao demandena sponsorina am'izay zavatra ilaina de lasa lalovony santeny tsy maintsy manaraka ny sitrapony contrepartie tiany zao de mangina matahotra fa raha mbola misy ty tandrazana eto ranga mijoro a tsy maintsy miverina amintsika ireo zava-dehibe zany resahantsika zany fa tsisy milavolefona tsotro zao ka ny olona nanajary mahita Madagasikara hoe le malagasy mavrantsy be lelokely tsorovotra akanjo de te hanambaka tsy manaiky an'izany ny fisainatsika tsy manaiky an'izany ny fisainatsika fa raha vatsika zany fa tsy mety zany ny vokatry ny tsy fahaiza ny mpitondra miaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny taniny de le malagasy miaro ny taniny ao anatin'ny ady madio affaire civile ny adoboka gatraina lazainao fa association de malfaiteur fikambananjiola tena mbola misy fanjakana ve eto am'izany de iza niaro an'ireo tany malagasy rehetrarehetra eo raha izay rehetra ijoro de lazainao fa fikambananjiola nefa ianao raha fanjakana tsy mahavita miaro an'le tany fa zay le izy tenin'ny président Marc Ravalomanana de hoe reny affaire nosy be Elville reny de procès politique reny fa na izanona zany moa zany rina de hoe anjarany rehetra ny metsika anjarany rehetra no mba misaitsaina ny aminy hoe de roviny ianao no angina zay foana angely le zavatra ataontsika eto le zavatra resahantsika de ny ahafahany rehetrarehetra zany mba miazira mireazira fa tsy hiaritra foana etsy de zay tiany ny olona anaovana antsika eto manao ny ataony daholo zao rehetrarehetra zao tena grave le izy ohatry ny tony ny ataony jirama tony tsika tsy tezitra am'le mpiasany jirama satria olombelo loatra antsika ireo riny raha koa nge misy mpiasa tratry ny délestage fa tsy mety le fomba fitantanana miainga ty amin'ny fanjakana makaty am'le vahoaka langa sy fitaka daholo natao tao anatin'izay propagande zay ary eo anatin'le telo taona de apetratsika ty fanontaniany ty rina rehefa nirehitra ndekaleka satria mazava ny tenin'ny PCA sursage io tamin'ny mois de janvier mba tsisy ny délestage farany taona de nampiakarina zany ilay puissance an'le herinaratra au lieu de 80% ohatra de natao 85-90% tsy nahazaka le izy de nirehatra tao de rehefa tonga tany ry manampaizana de lazainy fa nisy nanao sabotage le izy misokatra amin'ny fanadiadiny 50 millions d'ariary tsy haiko aiza mivaly hatramin'izao tsisy le fitaovana efa nomaniny tamin'ny fitondrany ngara-jonary mampianina tamin'ny Tomasina no bataina ny azakazahana ny oeraoerana de reo nanao solution de rechange tao tamin'le groupe may de hoe mila faharetana kely ny vahoaka malagasy satria io anatin'le ria réseau interconnecté Anatananarivo mito ihany mahazo amoramanga jusqu'atra mandalo Anatananarivo vakinakaratra any zay nge mibatainy io andekaleka io de isaky ny lavaka isaky ny groupe eo amin'ny 30 mégawatt eo de hoe afaka 6 mois eo io de iva firy mois tsika zao rina 7 mois tsika ao anatin'ny volana ao anatin'ny taona 2022 deuxième semestre zao tsika deuxième semestre tsika 7 mois fa fitony volana aiza le jiramay tokotriny ny ambaran'le ministra indray mbola sy tafavoaka le groupe le filohany efa ny teny etsy hoe dans 6 mois io résolu le problème miveriny io mila patience kely faharetana kely fotsiny nareo aiza le izy vao mainka apotika le jirama enao milaza fa hametraka panneau solaire ao daholo moa satria ho asesitsika daholo reny vidéo reny zany tsikelikely ho apatsahivitsika tariananina zao ny kozina tariananina zao ny tenina tariananina zao ny balahoasina asina parc solaire asitsika inona moa ty anangeza be orinasa mpanao kit solaire
satria tena mijaly loatra am'le jirama tsy zaka mividiny sinsisy mandraky ty ny androany le fototry le orinasa aloha tsy mety hitantsika rina mandraky ty ny andrano tsy mbola hitantsika aiza le parque solaire fa ny zava-misy de memafy ny délestage embolana ty aorininy ny tenenana an'le hoe mila patience le vahoaka malagasy lasa ray andro tontolo le délestage lasa ray andro ary za tena Tananarivo. mba misy olona mba fantako zany tena mba malahelo hoe tsy lavitry ny tena le izy mba namany tena ihany zany sabotsy tena mba betsaka ary tena fikaramana orinasa efa mba miezaka le malagasy mba manao orinasa kely manao lavazy le hofatrano efa lafo be de le qualité an'le service mba miezaka ny tsara de mampiasa ny motera rehetra mba haute pression de mampiasa personnel tsy latsaky ny eniny aiza ny eritreretanao an'izany manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny 4 sasany ariva vao miverina ny jiro verina adiny ray tapaka ndray zay fiarakodia rehetra tonga milahatra tao de miverina daholy nefa eritreretinao manasa camion rina 225 000 francs manasa fiara kely eo amin'ny 15 000 francs non 75 000 francs any am'le ariary ndray mako ny saiko le 15 000 ariary de arakaraky le angezan'le fiara zany de eritrereto misy manka gagné be da be zany ho an'le orinasa kely de izao mitanjiro mitambalahana fotsiny manao rami fotsiny satria inona ny antony zay fiara tonga matiny jiro inona ny antony matiny jiro zany problema tena be da be mihitsy ny fahampitehana teraky le fahatapahan-jiro ohatrany télé any sasany may zany le milatsaka ny tension teneninao teo iny Milatsaka 220 volt ny commande zay ny tokony livre ny jirama isa-tokantran'olona menjera ty amin'ny 110 menjera ty amin'ny 95 tsy normal atsony le zava-misy am'izao fotoana zao tsy tafakatra ny stabilisateur tsy voatosika atsony mikomy le stabilisateur nefa le olona nampanantena fa hoe manana vahaolana momba ny herinaratra io de mba modina ny tany amin'ny président Ravalomanana tamin'ny le fasafasa mba fantatrao moa zany ny puissance firina za rehefa tonga ao anao resaka angovo azavozina zy na tamingy anara ho aty tsy hitatsika le izy fa zarazaraina boritra kely misy kit solaire zay mba style atao any am'reny commune reny na rehefa misy fety de maninona raha mba manaiky tsy tratranay l izy tsy possible alizy vao mainky arapotika le jirama de fa amerarana ve no miteny an'le fa rantsana 28 mégawatt nataony rajonary mampianina tsy anareo le izy de mba miaikinareo tsy atsika le izy ry zalahy tsy vitatsika ny nampanetana an'le olona bon io natao mifanjakana ty aloha fa tsy de mbola andeha dediafana ndray mahamenatra ve no miteny an'le hoe tsy tsika ingenina nafatra andreto fa niaraka tamin'ny be io sinsisy tony fitaovany tony ndao ara fa mba resana l izy hoe ataontsika ohatran'izao l izy fa tsy possible amintsika le zavatra de zao le promesy hoe afaka iambolana hiverina l izy tsy hitanao akoriny hiditra setemois tsika zao tsy hitanao akoriny ay zara zany le fahazavana satria ny teneniny tam'izay de hoe hitondra fahazavana fa tsy hitondra fahantrana neo sady maizina le firenena le vahoaka no mahanitra velona le malagasy misy dikany zany mahanitra velona zany mahanitra izy de velona sady velona zany mahazo an'le malagasy am'izao fotoany zao de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka petsaka ny tonga teny amin'ny 21 anniversaire ny antokotiko Madagasikara tamin'ny sabotsy teo reny tsisy mobilisation be manahoana tsisy communication be de inona fangatsika manao spot any amin'ny radio sy ny télé hafa sady tsisy ny tao matany fiara teo tsisy ny tao matany sprinter nandeha tongotra ny be da be tao hoe ndao fa hitona olona tsika varianana sisisy aminay poniny olona va any am'izay organisation foko tima sy ny comtima ny tonga fa misy zay manko ny zava-dehibe tsisy fizaram-bola tena tsy tima mihitsy ny tonga tao resaka tamintsika ireo karazan'olo reo tsisy fizaram-bola atao gâteau ny zaraina tao gâteau raha tsy ampy satria be loatra le olona tsy ampy le gâteau iny tena tsisy ohatran'iny aloha fetina finaritra iny tsy manam-paharoa ny fety iny de ozy le olona hoe tena ny atongavanay eto de zao tsy manana solution ntsolo le malagasy tena tiany izy ty président Marc Ravalomanana tiany izy fakafakaitsika moa zay rehefa aveo
tena tonga inona ny zavatra ambarany androany de mba nantany hoe fa hoana voarainareo tsara zany ny afatra inona ny nambarany de hoe voalohany aloha ho an'le naman'izay de hoe tsy mitsahatra mialatsy foany président ozy izy vokatry ny situation rehetra nisy teo aloha ary efa intelo azo ao izy izy na ino amin'ny président ny alatsiny rara ny ahitana olona ohatrany zany eto ambonin'ny tany fa nga ianao na eno mivava an'le mpitondra am'izao fotoana zao raha ohatra ka misy tsy fanjari-pitantanana sy fitondrana ataony ka mba miteny izy hoe mifona fa tsy mety ny zavatra nataonay sy ataonay fa tiantoko nisa-tokantrano sy ilony amin'ny mpitondra teo aloha arako volamena tsy hitana zay fa mitondra teo aloha tamin'ny enitaona lasa ozy izy nga nareo afabela fa manomboka mivoaka angely resaka am'izao fotoana zao hoe mahay ho ambondrona doranao daholo izy menakavy eo misy fomba fiten'le naman'izay maimby raikona tratra ao daholo izy menakavy à chaque départementa sy institution ray zay ny tenen'le namana zay fotsiny ozy izy de fa ampia zay fotsiny de fa ampia hoe tena voilà tena ray aman-dreny le olona nakalesona tamin'ny lasa de miantso zay le hoe rassembleur miantso ihany ko le hoe solidarité ndao ifamitanana de misady resy any am'le force politique rehetra hoe ndao ranga alama fa tena mijaly mangiry firy loatra voaka malagasy zay ray nambaran'lerana fa faharoa de zao ny fahitako ny ranty antsara ozy izy zay teto de mamerina tokoa mitadidy zao ny zavatra nambaran'le namana mamerina koa mitadidy fa netiny fiainako nandritry ny zany fotoana teo anelanelany 2002 sy ny 2008 mba nanana fiara nge za ty misy efaniry zay nataon'le namana mba stable amin'ny fiaina tokantranonay mba ninanara-dalàny zay mba afaka mivezivezy any ambany vohatra zay amin'ny lalana tsara sisisy zao any ambany vohatray lasa le tsara goudron iny lasa le lalana efa mivadika secondaire am'izao fotoana zao dia zara raha misy taxi brosy miasa satria tsy mety andeha am'le lalana mahazo an'izany feedback zany tsika fenao ty ve zany tsy tima tsy tima fa mahafantatra fotsiny hoe ty rangaty ny solution zany le etaetan'ny olona zany le resahan'ny olona ary io naiza naiza de zao ny communication ataon'ry mampime ato zay hoa le izy depuis 2009 venao nanentsika président Ravalomanana 2022 nao mbola Ravalomanana foana problème anao 13 ans passé Ravalomanana problème 2022 mbola Ravalomanana foana problème anao de mba inona loatra reto olona reto e de ty ny zavatra mampime am'le izy rehefa tsy manentsika président Ravalomanana izy de endeha andray le fitondrana teo alohany dimbiasany le 2018 zany eo le 2014 2018 iriny de menao fa iza nalala an'le mpitondra teo anelanelan'izay ianao angay no nitondra n'iny olona iny no ministre ny finance fa nga nisy nalala ny président Hery Rajaonarimampianina raha tsy izy menakavy no mibata n'iny olona iny ho ministre ny finance arina de nanana candidat ianao nisy anga Edgar tery am'te Andranomena Futura nanaovana an'le iny ty le primaire mampime be mo le film atao tamin'iny satria misy candidat maro ka mivital lalany de lasa tampoka nisy anga Edgar rehetrany tsy nety tampoka indray iny de mivadika taty amin'ny président Rajaonarimampianina ministre finance tamin'izany fa nga nisy nalala président Rajaonarimampianina ianao no nitondra n'iny olona iny tao anatin'ny tontolon'ny politika ary ianao nandany vola nanao propagande iny olona iny izy menakavy de lazay fa reo indray ny lavaka namotika ny firenena dasy kosa aloha tsy famelezana ny namana azy ve namatsika ireo fa ndrasy kosa aloha miasa ihany le ASVM misy zavatra ihany ataon'le ASVM zay kosa aloha zava fa zao le fomba ilazana fa tena reo ny namotika firenena ianao nge zany parmi le complice raha ohatra ka zay no considérenareo an'le izy fa nanomboka taty amin'ny 2009 tsy nitsabatsabaka mihitsy ny filomarika Ravalomanana hatram'izao itenenantsika 2022 zao
ianareo teo équivalent-na mandaray ny 2009-2014 mipetrahany Rajoelina teo amin'ny fanjakana fa taizy Madagasikara. équivalent-na deuxième mandat izao hitondrany any Rajoelina zao 2019 ifarina 2023 de mbola mieritreritra foana fa mbola mila 4-3 mandat 4 mandat équivalent-na deuxième mandat zao de mbola mieritreritra zany nao aka 3e mandat de anao efa mienjera fa faran'izay zokony potika le firenena de mbola tsy anaiky foana fa ampy ty tsy mety fa mbola tsy potika tsara angambany efa miady akarinao izy menakavy be da be ny information anantsika rina manantsika information par rapport any zava-misy ao anatiny ao tsy mifampatokontsony samy manao zay tiany atao ny olona tendrena tsy azo fehezina zany problème ao efa samy manana ny clan sy ny équipe andrahaniny ty retsy mifamono communication retsy tsy miaraka am'retsy ny atsony namany rayanina ny amany rayanina mamotika ny rayanina fa hoe zao dory kely aloha rayanina fa itsika ny tokony brigeny po zany ny fiainanao fantatra daholo zany rehetrarehetra zany de mbola mieritreritra ianao io le toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana zao zay sehatra rehetra resahanao potika daholy de mbola aleo ihany aloha fa mbola aka an'le 3e mandat ty ozy le bloky io ania raha ohatra ka tsisy Covid-19 raha ohatra ka tsy nisy an'lay rivodoza ary raha tsisy ny guerre ny Ukraine sy Russie tsy ohatran'izao Madagasikara fa efa lasa lavitra be odoy manino mavandy maninona mandanga zavatra mba azo tenenina sy azo fehezina raha izany fomba firesakareo de zao tsy ohatran'izao Madagasikara raha ohatra ka tsy nisy ny coup d'état 2009 ohatran'izay ahay mba mety sy fomba fiteny satria ny coup d'état 2009 nanimba ny élan économique nanimba ny pay efa azon'ny Madagasikara tamin'ny indisy rehetrarehetra io koa zao raha antanina io zany indisy zany tsy siain'ireo zany korotany eo izy kilalona statistika hafahafa nomeny eo macroéconomique nampiseho am'zany endriny rehetrarehetra zany ity le lala misy a Madagasikara alondrehetra nahafantatra an'izany satria eo am 2008 eo foana ny raisitsika tsika tsy mandray ny tateorinan'izany référence à 2008 satria teo ny coup d'état nandeha ka ny fomba fiteny zany mba motimotona kokoa de hoe raha tsy nisy coup d'état tsy ohatran'izao ny toerana misy a Madagasikara fa efa lasa lavitra be de ty le resahako foana tratratsika hoy aho ny taux de croissance à 2 chiffres raha ohatra ka tsisy coup d'état ary resaka industrialisation natanjaka Madagasikara ary mba anisan'ny dragona taty Afrika mba mety nilahatra tamin'ny Afrique du Sud tsika mba mety milahatra ny Côte d'Ivoire tsika mba mety milahatra ny Nigeria koa parmi an'lefa lasa lavitra rina fa tsy milahatra ny Soudan du Sud tsika firenena miady atrano veranga no milahatra aminao firenena tsisy basy miady ry ananiny ary ato misy frontière hoe Soudan du Sud sy avaratra sao tsika tsy azo any Rwanda raha tsy afaka 10-70 taona mamenatra zany de milahatra ny Burundi tsika de milahatra ny Somalie tsika milahatra ny Centrafrique tsika zany ny qualifien'ny olona tsika zany raha ohatra ka hoe miargumenté an'le hoe fahavoazan'ny Madagasikara de hoe raha tsisy coup d'état 2009 tsy ohatran'izao ny toerana Madagasikara fa mi-infantiliser manazaza an'le vahoaka mihitsy ny filazana zany am'le hoe tsy ohatran'izao nge ny toerana misy a Madagasikara raha tsisy ny Covid-19 ka ianao nge tamin'ny Covid-19 efa nitenenina fa mafisofony miseho azo manampaizana idio ny sisy tany tsy nety tsy mety amin'ny resaka tokarentsika manidy sisy tany tsy maintsy misy zavatra be da be zany ny atsika vao manidy sisy tany le voara nanidy sisy tany ny efa rana satria mbola nisy zavatra nandrasana tany ananina tany le izy ka importé le izy le virus gny importé ohatran'ny sida ihany ka nisy an'izany teto contact ny azonan'le izy
ianao olona tanànanao nosy donc raha tsy hoentina le izy tsy tonga eto amin'ny tanàna de ny conseillena indray ianao apetrao tsara lay a barety sanitaire ary ampanao vaksiny ny olona ny avinavim-bavanao sy ny fitondranao CVO mbola nidoranao tao satria ary io mbola apetraka mila voky zay ny audit inona ny fifanarahany fanjakana malagasy tamin'ny Biomex sy JAM na TAF nanao an'io resaka CVO io amin'ny eta malagasy io sa société privée raha société privée io maninona ny eta malagasy manao marketing an'io ary raha ny eta malagasy io avoakay mazava tsara firy ny vola niodina tao inona ny fanarahana tamin'ny Biomex inona ny fanarahana tamin'ny JAM inona ny fanarahana tamin'ny TAF ilainy zany tena akaiza ny vola niodina tamin'io tao amin'ny caisse de l'État zany nge mbola mila zavainy zany de noho ny efa mitranga le zavatra de isan'andro niakatra zao ndray de iny anaovana koa récupération politique par rapport amin'ny anina aloha zany de ny atsika mbola vao maîtriser zay foana pendant toute l'année iny foana nandritry ny taona rehetrarehetra taony resahana na de efa feno maty raha ao aminao nahodinao daholo ny vola momba ny Covid-19 nanomboka tany mise en place n'le CCO misy grevy tsy tanono be da be mivoaka nge izy am'izao fotoana zao hoe ale réquisition natao tamin'ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo mpanampy reo arangatra am'izao sy tavoaka riny e mba niteniny zava-misy professeur Ralanson ninjehana be da be ny zavatra nitsangana tamin'ireny fotoanandro reny nisy tramady sorona tramady satria nanoratra de lazaina fa tsy ara-dalàna iny tarika tamin'ny fanesorana nefa ny tokony esorona tsy esorona passage ny cyclone ndray fangavo sambany cyclone teto Madagasikara ary efa nitenena va de dizaine na cyclone tsy maintsy mandalo eto Madagasikara rehefa tonga ny vanim-potoana fahavaratra de iny ndray aloha nalana bala tany efa fatatsika manko renirina asy lofa misy zavatra tadiko kely anaovako anina kely ndray rehefa aveo e passage n'le cyclone vita ndray iny guerre en Ukraine sy Russie ndray tsy zay zany le mpitondra zany tsy ninina mihitsiny le mpitondra ngeny everina fa anome vahaolana ianareo ngeny tokony hitondra vahaolana makany an'le vahoaka malagasy fa le fitondrana tsy mitondra vahaolana makany an'le vahoaka malagasy fa le vahoaka ndray chargeny am'le problème rehetrarehetra chargeny le olona n'le vahoaka malagasy ampivesarany an'le problème le vahoaka malagasy ahoana nisin'izany tran'le sarety io de rehefa miala am'izay le dinona ny tenen'le mpitondra mampimeo anareo de zao ndray ny tenenina voasakatsakana tsy ahafahana manao zavatra nataon'ny mpitondra mpanohitra otry fa nga mpanohatra manao conseil des ministres maka fanapahakevitra amin'ny akatara sy manao siny tsy manana fahefana aka décret anao nomination mpanohatra tsy manana fahefana mpanohatra amin'ny alalan'ny institution rehetrarehetra zay nareo daholo no milalao azy sy mibodo azy rehetrarehetra eo ikitikitika ny lalàna arak'izay tianareo anaovana azy eo lalàna kely mba ho an'ny mpanohatra ary tsy avoakanareo ny décret d'application 2011-013 ary tsy mitazona ny tenina tao hoe raha lany eo de Flomar Karavalmany nataoko lehibe mpanohatra vao mainka tangainana lalàna ndray tamin'ny 2021 asy tiré 006 angamba izay raha sy diso arina mamorona opposition parlementaire hafahafa zany zany nge ny zava-misy eto Madagasikara de ailika any mpanohatra doly de hoe misy zavatra mitraka ay misy ambadika politika io misy zavatra fanakorontanana io any iny ty alatralatr'olona ty zao de hatra am'izao tsy hitatsika katikatyramainty mangalatra vehivavy drogue le vehivavy misy manipy misokatra ny fanadihadiana aiza le valo ny fanadihadiana e de reny de lazana fa fanakorontanana sy zavatra mitranga rehetrarehetra fanakorontanana teo zao de ridiculisen'ny olona fa raha angambana raha sitrapondry zareo ity atsika mamirifiry ty ndray raha sitrapondry reo de ozy reo hoe ny mpanohatra ny nanao an'io nataony nangatsika loatra tamin'ity taony ity
de raha mbola azony atao koa de zao irivotra be io zay mitarika fa ina moa zany mpano teknika na olana ara-teknika ny jerama mipanohatra koa ny nanao an'io rivotra io valala anya mena be io morondavy io ny mpanohatra koa ny nandefa n'io valala io satria rehefa tsy manana tsony le argument erovatena de lasa miteniteny foana raha sitrapondreo a de zay ny nataony mpanohatra nytondra ny valala mpanohatra ny nandefa n'io rivotra io mpanohatra ny nandefa n'io atsika be io tsy ohatran'io misy tam'ty taonyty tsy ohatran'io misy tam'y taona lasa fa nanomboka tam'ty taonyty mangatsika be tena mpanohatra ny eo ambadika io zany e zava-misy eto Madagasikara lasa ohatran'izany sisa le fakanan'le ohatra ataon'le mpitondra volamena very eo anatin'ny braonao de anao no mitatan'izao de lazainao fa nieny taona lasa de aingana ianao makan'le fanadiadiana nakaiza zao iny tena mampimera angala izy rina fa iakatra mividy solika miandrotsika am'terinandro endrintsika zao miandrotsika anaovana be ve tena efa maiady nge le fitondram-panjakana miezaka mafy le fitondram-panjakana e tena mitady maromarotry iraisana mijery an'izay tena mesure d'urgence satria ny ino moa zany ny accompagnement raha miakatra mba tsy ho mafy be any ny vahoaka de nao ve de mieritreritra fa rehefa hiakatra mividy solika de nitady avinao hoe mbola merci président de mbola misy olona sahiteny an'izany ve na de ary 100 na 200 raha ny elanelany io de zay ve no andrasanareo an'izany communication zany efa miasa mafy ny fanjakana ka raha hiakatra 5500 ariary na hiakatra 6000 ariary ohatra ny teneko zany misy dikany koa matombo teny an'izany de miandro merci président ve nareo fa soa raha fa mbola niady ny fanjakana fa raha ny tena izany io ny saika 8000 ariary fa zao aloha alefa atsika ty resaka ty resaka solika 2018 fasafasy ny président Marc Ravalomanina singiandro Indrina Rajoelina tao amin'ny TVM ndresaka angovo énergie tamin'izay ny thème manana ny fomba fijery momba ny herinaratra eto Madagasikara izy mirala mianaka fa mbola resantsika zay satria mierina feo betabe tsika rina fa ity aloha zao ny teninao Andriamatoa flou fonenao candidat mikasika indrindra ny tontolon'ny solika eto Madagasikara hoe ahoana nanaovanao an'izany solika zany 4 ans passé zany 2018 de nintsona tokony rehetra zanyko de inotsika lay fa niokevony tamin'izany momba ny solika io aloha de tena zavatra mahavarina ary mampikaikaika mihitsy ny vahoaka malagasy satria ny vidin'ny solika eran-tany de ny midiny nefa ny vidin'ny solika ho tsy fain'ny vahoaka malagasy dia miakatra tamin'ny andro ny tetezamita zao dia atsasaky ny vidin'ny baril zao am'izao tsika miteny zao ny vidin'ny baril sy ny solika nefa ankehitriny miakatra io za moa tamin'ireny tamin'ny andro ny tetezamita na vita mihitsy satria nyna zay mikasika ny vahoaka mikasika ny fiainam-bahoaka de mahasary-piaro aho misy fotoana ny compagnie ireo teto tsy nanaiky mihitsy ary no ilivre solika tamin'ireny station d'essence reny fa nanao réquisition satria tsy nanaiky mifampiakarana ny vilitsolika za zany de zao voalany foan'ny république ny zavatra asa ho ataoko voalohany indrindra de miresaka am'ireo mpanjifa solika ao fa za koa efa négocier tamina firenena maromaro zay vonina ny amaty solika atsika mba hampihena ny vidin'ny solika ho tsy faina amin'ny vahoaka malagasy mbola tsy alefa io sary io aloha fany esory aloha le sary io iny izy iny momba ny solika rina tamin'ny fidina vidin'ny solika ateo am'sahitra iraisam-pinena zany nitseny iraisam-pinena ny atsika miakatra atsasaky ny vidin'ny barila ozy izy vidin'ny solika ary mahasary-piary eo azy mikasika ny vahoaka évidemment zay nge le izy raha mbahoaka nge tony raha ratsolika raha herinaratsole ndra raha ppn ndra raha tany ndra raha fanabiazana ndra raha fahasalamana fa nga ianao ndra raha zany te ray manara-penitra ny nataonao
nanentsika kely pavetetsy ianao mba hanaovana récupération politique de zay olona ny teny sy ny ady an'ireo mamofopofona mpanohatra na de tsy resaka politika ara de petahana de voalany filoha de iresaka amin'le kompania ny resaka ianao fa taiza io ny lalovinao teo kely le ariary zato iny fa ngatafidina le izy de milaza indray ianao fa inégocie amina firenena de mba tena mividy mirary ny vidy tsolo aizy zany am'izao fotoana zao telo taona sy tapany Andriamatoa filohan'ny repoblika nidina ve le vidy tsoloka e firenena izy any négocienao toko ty reto kompania reto mbola milalao ny solika eto Madagasikara tsy famezatriny zanyko tondra malemiko Jovena Galana Sel Total zay ny tompony solika eto Madagasikara aloha karaha mandeha ny atevitra am'izao fotoana zao le fanjakana ny tsy navita ny asany vao tonga voalany ao izy de iresaka de inégocie amina firenena nga efa nidina ho amin'ny vidin'ny solika ny zakany malagasy zany zakany malagasy zany nge riny e atsasaky ny euro ray inge zany farafakeliny e hainy euro ohatriny 4000 ariary 4200 de farafaratsiny atsasaky zany ny tokony ho zakany malagasy satria tsisy varany le fanonganam-panjakana raha ohatra ka zao ny vidy solika barre de référence atsika 2008 foana tsika tsy mahakarina zay de aiza le fitsonjovana antsika vahoaka am'izany firenena izany nefa négociena de tafiditra teto zany nge ny zavatra mila fampatsiahivany zany e mba ho fantatry ny vahoaka ny teny an'izany ty olona ty tsy nahavita nikapoka latabatra de ianao ve hiteny zay hoa le matsy mahalojika tena manabady olona misy le fanjakana rehefa hiakatra io zany tsy haitsika na am'ty herinandro ty connaissance de cause na zavatra zay fa mbola tsy mamoaka tsy fantatsika na amin'ny herinandro ambony mbola mandeha le fifampiresahana oa sy ny sisa ao mbola mandeha ny sehatra raisam-pirenena koa mandeha ny mpamatsy vola mbola miteny sy ny sisa de raha hiakatra io de tady fomba hoe ahoana ny communication ilazanany io ka io le trava eny io le ataony zao stabiliseny fanjakana grâce à l'état mbola voatazona foana le viditsolika fa tsy niakatra ny subventionné le fanjakana ori ora tsy zay inge ny zavatra nampanetanainao amin'ny vahoaka e hoe subventionné viditsolika zany ara vao mainka mahabankropotra n'le caisse de l'état satria subventionnénao subventionnénao jirama de aiza le mba vola tokony handehany amina zavatra hafa ianao tsy nametraka le lahara-pahamen'le vahoaka le zanazainao fa hoe mahasary-piara vao mifamikasika amin'ny vahoaka toko ty colisée nataonao inona ny idiran'ny vahoaka am'izay colisée tsy anjambary ihany ataonao tsy hoe tsy lainy io alery anatroa eno a colisée pitenao gymnase any amin'ny sisiny rehetrarehetra any zany ny ataonareo fa tsy resaka zavatra mahasony vahoaka lasinareo ary zany zao zavatra mahaso reny le fanjakana ny lasa manao izy nge mivadika ampandraraha izy ndray manafatra entana ppn satria misy mange ngamba ao hatrany amin'ny ciment matériaux de construction de tsabany daholo zao rehetrarehetra zao de io tonga amin'ny filerana vany de zao ny zava-misy any ivelany ihany de mety sy ale diaspora de misy antony sarisarina taratasy soratsoratsony manoloana ny any amin'ny masovo Madagasikara satria any ivelany any am'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana misy olo tena mpanjakana minisitra sy ny sisa any miresaka an'le filerana vany zay tsabany de potika daholo fa mifanjakana de hijery lalambatra fa hatram'izay nge ny eto filerana vanilina teto hoe ansehatra tsy miakiny zany ny anjara fanjakana de mijery fotsiny hoe ahoana ny etra ahoana ny aba aloha zavaina aloha ino io soratra io satria tsy hitany tsy te hiteny an'io arina fa misy soratra fotsiny eo am'le hazo tsy te hamaky an'io a efa nanatsika ato ny contenu n'le sy ny contenant n'lisy fa tsy te hamaky an'izay a le texte zany fa misy an'io ao manoloana ny ambasady ary manoloana ny ambasady tsy manaiky le diaspora eo oka zao tsy mety zao ataonareo zao de inona ny tsolatsolana le fitondram-panjakana any le fanjakana mamoaka taratasy ty ny prix plancher tiany zao potehana ho a le zavatra
taizany naizanao vanila hatram'izay chambre de commerce mametraka an'ireny fa lasa idiranao le izy idiranao le izy de mikorotana le fiarikarena eto Madagasikara etsy ny idirana tamin'le PPN de mikorotana lasa mpandrara le fanjakana de ohatran'izany am'izao le asa tokony ataon'le mpandrara nety foana le vidin'le vanila sy le fiainan'le vanila hatram'izay ny ataon'ny fanjakana fotsiny de misécurisé ny any ambanivohatra ampitombony fitaovana iarovana ny tatsaha ny planteur fa tsy foriporonina daholo ny CNV rehetrarehetra zao Conseil national de la vanille foriporonina daholo zao resaka drafitra sy ny sisy zao marina ny teny député Roland Ratsiraka monopolisen'le fanjakana le izy de tamin'ny sabosy teo tany sambavy député Roland Ratsiraka namory avy le sary fany namory mahakasika indrindra ny tontolon'ny vanille io 700 ny tonga ozy izy enina ny fanapahan-kevitra lany 100 9 juillet fotoana rasy jerevako vetivetika atao mipage ato ary inona le fanapahan-kevitra enina lany io tsy misy tsy manaiky koa e lany 100 ozy rasy aloha idirako kely mipaziny député Roland Ratsiraka vetivety ty manko ty tsika teneniny ty hoe inona le fanapahan-kevitra enina lany tao anatin'izay tsy manaiky ny zao zany le izy vaolona maika sy maharitra ho an'ny mpisehatra lavany 700 ny tonga mpamboly collecteur préparateur maire chef fokontany représentant ny exportateur reto ny fanapahan-kevitra enina ireto dia novidina ary lany 100 tamin'ny tsangatanana voalohany avereny fotony fahefana manapa-kevitra ny raha momba ny lavany faharo foanana ny prix fixe fa tsy io na lafo ny lavanila tamin'ny 2017 important be zany fahatelo amiray ny fahazona agrément tingejo zany de hoe ny agrément zany de hoe manodidina ny 30 hatramin'ny 5 ihany mahazo e dikan'izay zay mifanaraka zay lalao miaraka amin'ny salege ihany mahazo an'le izy fa efatra alalao libéraliseo araka ny lalàna 97 046 fahadimy samy manaova ny asany mpiara-miombonantoka ny fanjakana miany fandripahalemana zay le nitenentsika teo riny sécuriser le mpamboly ny mpandrara mandrara ny mpamboly mamokatra zay nge le izy ny tokony izy ary fahenina de hafatra siantso ny daty ny 9 jolay 2 andro aoriany daty isokafany lavany satria 7 juillet no vaky misokatra zany tsenany lavany zany efa misy maka milony fotoany ka raha tsy tonga amin'ny mpamboly ny prix fixe dia manetana anareo mpamboly mba samy mitondra ny lavanilinazy izay zaka ny eo amin'ny branche olo tena mpanjakana akinina aminjareo mpitondra fanjakana ny vidiny lavanilina fa maty ny mpamboly zay fepetra hajaina ny filaminana varitra lavany manatona ray aman-dreny no atao grâce sofa metsika ny député Roland Ratsiraka fa maty ny tena sahirana amin'ny mpamboly ihany fa nga misy mividy lavanilo maitso 75 000 ariary ihany 25 000 ariary 30 000 ariary mandehandeha any rina any an'izay efa nisokafany ny verte ka zay mandeha any an-dafy zareo any France inona ny ataony any midona ny diaspora any aloha zareo hoe tsika ny vaovao araka ny azotsika tsara ny vaovao fa ohatra misy soratsoratra any amin'ny azo aty amin'ny masovo raha ny information azotsika io de midona amin'ny diaspora ary misy diaspora tsy manaiky ao anatin'izany miaro ny tombotsoan'le malagasy ka aizako lasa mpandrara ve ianao fanjakana tsy normal zany PPN ianao ny lasa mpandrara efa misy mpandrara nge mpanafatra de ianao no mijery ahoana no fasilitena ny reto fampidiranentany reto de tokony manao contrôle ianao a posteriori na sala am'izany peda be ny zavatra azo atao andaminana nyty raharaha ty fa akorotan'le fanjakana le izy satria inona ny anazy ny primordial aminy ketrika sibizina sosy de tsy gagy ianao raha ohatra ka very ny volamena anaty birao tsy gagy ianao raha adevitra ny 64 000 litres na gazoal hoe tsy hita nefa voalaza fa misy bon de livraison sy bon de réception tsy gagy ianao raha ohatra misy dakapenina na conteneur sinitsisa mibanaka eto an-tanàna zany ny zava-misy eto Madagasikara
tena potehana le vahoaka fa ozy président Marc-Caravaly manana mampalahelo mangiryfiry mahazo an'le vahoaka fa zao mila fasahina sy fijoroana hanavitra an'ilay vahoaka malagasy. Le statuana ray aman-dreny tafapetraka le expérience eo ary rehefa miaina président Marc-Caravaly manana ianao tao anatin'ny lahatenina taony rina hitanao le maturité politique, hitanao le leadership, hitanao le management, hitanao le innovation, le message passé amin'ny président Marc-Caravaly manana, hitanao le hoe miantso rassemblement satria mila ny rehetra hitambatra zao situation zao dia andefa sombiny kely tsika ao anatina minitra vitsy rina dia aveo tsika mamarana zany ao anatin'izay 20e anniversaire ny antokotiko Madagasikara zay fa misy message petsaka zaray président Marc-Caravaly manana tao ary ny vahiny tonga teo koa dia nampiseho an'izay fihetsepo ny aminy hoe tena tsisy ty raharaha ty kabary ny président Rivo Rakotovao masika miresaka ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny kabary ny Alaindre Misesa va ny RMDM, ny kabary ny Panorama ny ety Mohamed Rashid, ny kabary ny Rarina Ivandrena Toandro zany moa dia enjana be koa ny rehetrarehetra miteny fa solo tena maro reny ny amin'ny hoe tsy lasa tsy tafavoaka potika le firenena dia mbola mieritreritra ihany reto hibriguer troisième mandat averiko tsara équivalent na premier mandat iny 2009-2014 iny équivalent na deuxième mandat ity 2019 andeha 2023 ty dia mbola mieritreritra venao efa io fahampitehan'le firenena izao mahazo an'le vahoaka malagasy izao mahazo an'ilay orinasam-panjakana rehetrarehetra minantsifina an'le vahoaka mienjera an'le firenena bako avy ny vahiny bako avy ny orinasa rehetrarehetra multinational dia mbola andeha omena 3e mandat hony dia paiso zany ny fieritreretana sy bady ilay vahoaka malagasy fa misy message passé amin'ny président Marc-Caravaly manana zava-dehibe dia alefantsika angamizay riny. Any ary no fandraisam-pitenenana nanakabary nataony filoha Marc-Caravaly manana ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria na inona fikasantsika na inona fanaritsika na hevitra zay neditsika hevitra raha tsy ny fanahy masina nitarika antsika toy izao na me solotsaina torotsaina na me fahendrena tsotrotsika nisy toerana maromaro zay nale dia narahana foana sakandrana foana fa amity aoko zay zay dia misotranao zay Andriamanitra fa ianao no mitatana anay ianao mivimbana anay ianao no mame solotsaina ka mino izahay sa izahay ary ijoro izahay maninona nylazanareo zany efa hatramin'ny voalohany any laza hoe aza matahotra fa mino fotsiny any aninin'ny sasany tamin'izay toviny anareo ay za mino ihany ary hoe sahi anao be ny tanàna tam'izay sahi manao dingana lehibe dinganina dolo tokony dinganina rehetra reo azosika fa tamin'izany tso fotao tsarotra tamin'izany ary hoe mijoro fa na dia siedra maro ara ny diavina nandrindra zay roapolo taona zay mijoro reto ihany tsika ary mbola hijoro hatramin'ny faravady matatra efa saika voavalinareo dolo ny zara ho teneniko fa na dia mijoro reto fotsiny areo dia efa azonareo ny tiako resana mijery ahy ianareo dia mijery anareo fakahazotsika fampiresaksika ka dia aleoloha rahaban'reto olona zay tonga reto na dia tsy tonga ara fa efa niresaka tamiko izy atry ny maly atry ny alina tsy nitsahatra misy ny fampiresaka voalohany tiako resana am'izany dia zao ianareo ray aman-dreny ampanahy pasteur sa nareo tena sa zay fahasahinareo zay ny tena andrasaray aza vela rebireby amin'ny zavatra hafa ny sain'ny olona aza vela hovery fanambola velona ny olona fa ame fasahina hijoro ame finoana tanjaka satria finoana
afaka hiatrika tsara ny adimpenana efa tena reraka ny fiainana nareo any milaza hoe velona maninona izy tao dia maninona velona samy mamaly nareo tadidy tsara tsika dia ny voalohany tenika dia hoe ianareo zay raha aman-dreny am-panahina izy any izy na nitondra teto na tsy nitondra fa tonga eo tena mametraka aminareo amin'ny toerany maray aman-dreny anareo izahay tena manaja toy ny andraka andriamaso tokoa fa nivavaka entinareo aminay sy nitsodrano ataonareo aminay azonay dia omba tsika mandrakariva andriamanitra ianareo filohan'ny atoko zay tonga eto tonga maro tsy ianareo reo ihany fa nisy filohana atoko maromaro niresaka na ny telefôniny zany zareo any ampita na ny etatoerana nisy fotoana nyonana fa no ny antony maro samy hafa sy ny elan'elatany dia mbola any zalahy za efa eto ianareo mpikambana sy mpitarika fikambanana samy hafa ao ny RMDM ao amin'ny plateforme panorama zay samy niteny teo daholo mahatoky anareo izahay fa tsy kabary fotsiny fa tena hosatsika ary zany fahasahiny zany tsy mihambaamba fa tena sahatra amin'ny farantsika ianareo iny i message iny le fahasahina sy le sahatra amin'ny farantsika zava-dehibe telo manko nyresahana zany tamin'ity fankalazany ity de hoe sahi mijoroa de mino fa vovoray fotsiny iny nambaran'ny président Marc Ravalomanana iny nilazany ny fahasahiny nanomboka tany amin'ny 7 roa arivo raiky amin'ny roa arivo roa amin'ny roa arivo Rena Rabemananjara de zay fahasahiny zay hatramin'ny fomba nidirany teto Madagasikara ary nisy fahasahina be da be sy mbola hijoroana amin'izao izy kabarin'ny président mihitsy ary moa amin'ny hoe mafingany tamin'ny 2002 fa zao rehefa sa dia nahazona résultat message ho an'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao koa zany ho fantatry ny fanjakana ny amin'ny hoe misy limite ny fahefana sy fampahoriana vahoaka sy fampijaliana firenena io ka ny fahasahina zany dia miainga amin'ny tsirairay miainga amin'ny isambatan'olona zany dia mifahasahina amin'ny saina aloha efa mba zava-dehibe zany rehefa misaina ianao ny amin'ny hoe efa mba tsirary ny tsony koso zao hoe efa mba tsoko ny tsekena koso zao fa miteny zao hoe mba aiza no aviko hoe aiza ny taranako hoe ahoana ny raha-pitsiko hoe zay efa zava-dehibe fa akoatry misaina de mifasahina miteny milohabava nisy tsirairay ty tsika resana am'zany milohabava miteny any am'izay fomba hahafaha maneho ny hevina ny amin'ny tsy fanekena ny endry zavatra tahaka izao ary fahatelo de mifasahina mijoro mitazona foto-kevitra sy mitazona am'izay tsy fakasitrahan-dravatra zay efa zava-dehibe zany eo anatrehan'ny aporo entinao ho an'ny firenena na ny hoe inona moa zany anjara brika entinao ho an'ny firenena fa ny mangina tompoko de midika ho complice lasa misy complicité anao malala ianao nefa mangina mahafantatra ianao nefa mangina mahita nefa ianao tsy miteny zany lasa misy complicité zany no anatin'le famitehana n'le tandrazana sy fanaovana tsinitsinina le vaoka ka zay ny taina amin'ny isambatan'olona mila samy saina mila samy teny ary mila samy joro andro fahasahina ho zao filoha Marc Ravalomanana de voaraintsika zay voarainy rehetra koa zay Rena Rabemananjara ho toizantsika ny fanadiadiana sy ny fandalinana indray amin'ny fotoana manaraka fa tapitra moa ny fotoana tsika amin'ny rahalahy miezaka manaja fotoana foana be da be ny programma zay efa vohomanao dia atsaintsika zany Rena Rabemananjara eny ary dia izay tokoa no namarana ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Madata amin'ity fotoana ity saorana ianao nahatratra amin'ny farany raha pitso indray samy tain'Andriamanitra veloma tompoko